Miaraba tokolasy tokovavy ho anao zay manaraka ity fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS fahitalavitra sy radio ary ny radio mata ity androany alatsinainy fahadimy ny volana febroary 2024 ny tenako faniry razafy manatany no miaraka amitsika am'izao atoandro izao ny namatsika teknisianina faliramanina rivo sy onja no mampifandray amlafiny teknika isorana ny mpiara-miasa marobe eto amin'ny MBS fahitalavitra sy radio ary ny radio mada zay miaraka amitsika indray am'izao herinandro izao isaorana ko ianao zay manaraka mifandarina indrindra ianao zay mety ho tratranay ampisakafonana na mbola amperinasa na ihany ko ianao zay manao ny fandaminana madinidinika any am'izay misy ianao na ainy ambony fiara fitaterana zany na ainy amin'ny fivarotana na any ankoraka any ambahibo sy ny sisa dia arabaina ianao satria fitiavana doly no mahatonga atsika mandroy ity fandarana ity ny volana febroary satria nanitsaka amin'ny volana febroary tsika nanomboka tamin'ny alakamisy teo dia niaraka tamin'ny sabotsy fahatelo ny volana febroary teny ambohy malaza himerikasinina namboly azo zay everina zany fa azo ho an'ny taranaka ary anjara briky ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana ary anko ho arovana anty Madagasikara malalatsika ity naomby ny etsika satria dia marobe ianareo no namaly ny antso tamin'izany famboleka-azo izany marobe ihany ko ianareo no avy any amin'ny faritra tsy namela irery ny amin'ny hoe raharahana nalamangy raharahany faritra efatra anatin'ny faritanina Tananarivo fa dia nataotsika ho raharaha-pirenena izany ka ho anareo avy any Toliary Fianaratsoa Mahajanga ny avany Toamasina sy ny avany Antsiranana namaly ny antso niaraka tamin'ny reo faritra sy distrika mandrafitra ny faritanina Tananarivo teo aloha dia isaorana avokoa araky ny fampitakafatra avy any anivon'ny brapolitika ny antoko tiako Madagasikara tsy ny antoko tiako Madagasikara irery ihany no tazana teny antoerana na dia avy amin'ny azany fikarakarana fa misy ireo vondrona toko hafa misy ireo fikambanana hafa misy ireo olotsotra zay manana ndraikitra eto amin'ny firenena dia namaly izany antso nataony antoko tiako Madagasikara izany ary zany raha teo moa no nambarany Filomary Karavalomanina ny amin'ny hoe ho an'ny rehetra izy ity fa tsy amin'ny antoko tiako Madagasikara irery ihany ko dia anterina izay fisaorana izay satria zava-dehibe ho isika ny fahafahatsika namonjy ny fotoana tamin'ny sabotsy teo nisy ny nanahirana teny amin'ny lalana teny satria tampoka tsy mbola nafantatra zay mety ho fandehan-drarany rehetra de nisy fahatapahan-dalana tampoka noho ny fanamboarana ny lalana eny bypass zay tandrifon'ny Jovena double tsy manalavitra ihany koa ny gare routière fisandratana eo amin'ny tetezana morona kona akaiky ny rond-point nambohy manambola no nisy zay fanamboarana lalambe izay ambara fa hoe ao anatin'ny zotra train urbain zany ko dia nisy fahatapahana ary dia maro ireo voatery niodina zany satria dia amboteiazy lavitra de lavitra ny teny atoerana de voatery nitady fiodinana na niodina nakany ambohy manambola na azo aniny Tanjolandrina Mpeimanga tena mijirama iny de mivadika taty Volomborona dia nahazo tany Merikasinina na reo voatery niodina mihitsy ka nandeha tany Ambatoroka de niazo taty Bibilava ohatra ny sasany taony nandeha tany Ambanidia na niazo anapasapito de mivoaka taty Ambrokady marobe zany nzahatra nitranga fa na izany naty zany aza tsika moa efa zatry hoe manahirana ny sasany raha vao metsika ny antoko tiako Madagasikara ka tsy atao mahagaga mahataitra mahavarina ny lafinjavatra tahaka ireny ny antony tsotra dia fantatra fa matoa mbola miseho foana ny endriky ny fanelingelenana amin'ny alalan'ny faneho-kevitra sy ny hetsika ataon'ny fanoherana na ihany koa miseho amin'ny endrika kolaka ny lafinjavatra marobe zay tena hoe anatiny ny fivezivezen'ny olona sy ny fampiasana ny lalana mihitsy no misy izay tena hoe tena fikatsona izay
nandeha any fa de tena ela de tena ela ary tena filaharam-be tena enjana be de azo atsaina avy hatrany ny amin'ny hoe trangy efa nisy reny ary tsy magaga fa tsy mikosomaso am'izany moa ny antokotiko Madagasikara ary tsy mitaraitana mepaka eo anatrihan'ny adidy zay mbola miandry eto amin'ny firenena ka tsy maintsy hitazomana ny angady, hitazomana amin'ny penina ary hitenenana amin'ny alalan'ny fampitakafatra ny micro mba ho fantatry ny rehetra ny amina hoe isika izao no afaka manangana amin'ny Madagasikara. Iza moa la isika ty tanindrazana, isika zay ty an'ty Madagasikara ity ka ny fitiavana an'izany tanindrazana zany, ny fitiavana an'izany Madagasikara zany tsy farahandro akory zany ka hoe tena ahitandozana, etraketranana, ahitana gagazona, atongavana ny cybercriminalité na sahala am'izany fa ny fijoroana ny zava-dehibe ary tsy maintsy mahay mamondrona ny hery anatin'ny firaisan-kina miaraka isika mba ahafahana mikaroka fandresena sy fahombiazana. De zay no ambarako ny amin'ny hoe tsy farahandro akory ny fijoroana ho an'ny fitiavana an'izany tanindrazana zany fa zany no ataontsika hoe fanilo miampita mba tsy ho very sy ho maty momboka ny ezaka nataon'ireo ray aman-dreny rehetra lasa tany aloha tany ao anatin'ny vanim-potoana sarotra isika kanefa dia tsy isika akory no ifanao an'le hoe ndeha ataontsika amin'le fomba fitenin'ny tanora zay hoe de ifampilapila valiny eto na hoe sanatrin'izany akory ifanetsetra eto tsy zay mihitsy nzatra tiantsika tongavana fa tsy maintsy mifankaheritsika ary tsy maintsy mitady zay fomba rehetra ahafahantsika mampahomby am'izany hoe ahoana ny azontsika tena Madagasikara araka n'izay fanambarany filoha Marc Ravalomanina hoe Madagasikara teo ao anatin'ny fampandrosoana angana sy maharitra efa saika nahazo isika fa ny rahavatiny sasany sombatiny sasany ary nisy ny alalalana tamin'ny 2009 dia zao fidena lafo zao ny fiainan'ny malagasy izany ka ny fihetsika rehetra zay nataontsika tamin'ny sabotsy ny fahatongavantsika maro ny fiombonantsika miaraka nakandraikitra zay teo anatrehan'izao tontolo zao ny amina hoe miara-miombontsika ary mahavita zavatra tsika dia ho tsarain'ny tantara reny ary ho lovain'ny taranaka reny ny amina hoe tena sofa nisy ny mpitarika mahay, sofa nisy ny antoko zay miezaka mitondra hatrany ny fandaminana sy ny fandrindran-javatra mba ahafahana zany mijery zay ho avy ny ty Madagasikara ty ka tena akasitrahana feny hoe ny fijoroantsika miaraka ao anatin'izay tamin'ny sabotsy izay nalainy saraka isika menakavy teny mierika sinina teny satria dia tahorinany reny tranga ny oktobra, novambra, desambra ireny ny janvier dia zandray zany vo afaka niaraka tamin'ny sabotsy fa 3 volana febroary teo de tena nalainy saraka misy ny rehetrarehetra zany amin'ny hoe de roviana de ahoana ny toeny samy mangetaheta an'ilay fanovana ho an'ny Madagasikara ary samy te hitondra ny anjara brika de mbola teo amin'le dingan'le hoe mbola mamondrona hery alohatsika ao anatin'ilay hoe adidy ho an'ny tanindrazana dia ny anova amin'ny Madagasikara ao anatin'ilay tena nosy zay tena nalaza be de hoe tena maitsomaitso taty aoreny izy mivadika nosomena zany de manova an'izay tsika ary mitondra ny anjara briky koa tsika satria raha ny fantatra de zao anisany tsy latadanja ao anatin'lay hoe tena mitondra ny fanovana ho tsara amin'ny tontolo iainany Madagasikara tsy ny alana amazonina rery akory no amazony irery akory no anisan'ny avokavoko zao tontolo zao na ny any Canada na ny any Australie na sahala am'izany na ny any Brésil asika eto Madagasikara koa de manana karazana ala marobe mitondra ny anjara bliky ho an'ny fiarovana ny tontolo iainio sy couche d'ozone io anisan'izany ny farikariana ny marontsetrany ny kapy masoala na ny masoala zany zay amesana ny amin'ny faritra atsinanana nalanjy rofo sy tonga hatrany avaratra ny nosy iny hatrany an-talasy ny rehetrarehetra ny masoala ny any Mangabe ny any am'Zamena Akarafantsika ny any amin'ny faritra atsinanana iny de mbola sambatra ihany tsika hoa mbola manana an'izany ala arovan'izany ary izay koa ny tanjotsika ahoana moa tsy ahafahantsika mitondra n'izany anjara briky zany de lay fambolekazona ataontsika iny zany misy anjara briky eo anatrehan'ilay ady maneran-tany amin'ny fiovaovan'ny toetrandro iny
mandrakariva de tsy maintsy misy ny fivoriana ny am'ilay hoe COP na ny conférence ny partenaire zany am'ireo mpikambana ao anatin'izany firenena zay nalamin'ny firenena mpikambana hiaro ny tontolo iainany eto ambonin'ny tany zany de mandefa solotena foa Madagasikara tamin'ny Dubai zao farany teo fa isika de mieritreritra ny amina hoe tsy lay vola be zay aparitaka amina projet momba ny tontolo iainana akory ny tena zava-dehibe na hoe lay fisina rafitra samihafa fa lay olom-pirenena tsiraray mahatsapa sy mahafantatra ny andraiky ny amina hoe ity ataoko ity de anjara brika ary raha misy olom-pirenena mijoro ray satria ny fisitsika moa zany ny eto ambonin'ny tany de efa any amin'ny asa 7 miliara sa 4 miliara zany mponiny eto ambonin'ny tany maromaro ihany dia samy mitondra ny anjara brika ka raha eto ambonin'ny tany misy olona ray tonga saina marobe amina miliara de efa mitondra vokatra zany amin'ny fanovana ny tontolo iainana manatsatoka azo mampiena ny setroka na amin'ny alalan'ny setroka ara-industrialy io na amin'ny alalan'ny setroka ny carbone zany sy ny carbonika sy ny sisa zay amin'ny alalan'ny kitay sy ny gaz samihafa na ihany ko amin'ny alalan'ny reny plastika marobe izay mety manimba ny couche d'ozone ireny marobe ho isika no anjara brika fa efa hita zany rehetrarehetra zany de nitondra ny anjara brika ny arakitsika de nalainy sarakitsika de faly de ravo de samy mifamme numero samy kopakopaka ny amina hoe tsy eola de fakahita ndray samy ny fampitrotroam-bavaka satria zava-dehibe ihany ko ny vavaka zay natao tena toerana ny aminy hoe tena anjara brika ho an'ny tanindrazana ihany ko akoatran'ny hoe anjara brika eo amin'ny sehatrizam-pirenena ny zavatra nataontsika de mbola eona tsy ho ela ao anatin'izay hoe vita ny fambolekazo tsy vita tamin'iny fa azo atao isan'andro san'andro ny fambolekazo any amin'ny toerana zay misy atsika rehetrarehetra ary amin'ny toetany zay mety any amin'ny toerana misy atsika rehetrarehetra any azo ataontsika koa nefa miaro ny hazo miaro ny tany miaro ny rano satria izany isika singa manova ny atsara ny tontolo iainana eto ambonin'ny tany de le azo nambolentsika tompoko tamin'ny sabotsy teo mba tsiditsidio tondratondrao karakarao fa reny azo reny no holovain'ny taranaka any orinany de ho an'ny eny avaradrano moa zany araka ny teny nataon'Andriamantoa Jerirandrembolaina sy ny ekipany de hoe ezak'izay ho an'ny be ny tanàna ihany ko be ny tanàna Ihaja be ny tanàna Nanjeva tsy lavitra iny toerana de tena hoe anao zay mety zay ahafahana mitsiditsidika ny toerana ny filoha Marc Ravalomanina moa de nanindry mafy izay ny amina hoe de asiana fanaraha-maso ty zavatra nataontsika ty fa tsy hoe vita akory ny fambolekazo ny fitsangatsanganana kely sy fiarahana sy fifakahitan'ny mpinamana sy ny mpiray-donakafo de hoe vitatreo fa mila raha-maso zany mba tena haniry tsara ary ho tsaroany ny tantara sy ny taranaka ny rinany ny aminy hoe nisy fambolekazo nge ny telo febroary 2024 natao ny antokotiko Madagasikara entina ho amin'ny anjara briky hiarovana an'ilay Madagasikara ary anjara briky ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana eran'izao tontolo zao zay ny amin'iny fa de mahafinaritra satria tena fangatahana de hoe aseho matetitetika le fiaonanetry ny reny io moa zany miankina ny fohy be ihany zany fa mino isika fa voarain'ny fohy be zay hafatra sy etaetantsika izay de betsaka anareo ny nangataka an'le kokoa fa tsy tadidy mifaniry tompoko fa mialatsiny fa tena maro be ny selfie moa tetsy andaniny tena ndrarakopana ny kokoa fa de mahafinaritra hoy ny fiarahantsika metana mbola ho avy eo député Jerirandrembolaina zany hitondra an'izay mety ho tsara fantatra mikasika an'iny fiaonan'iny fa am'ty androany ity moa zany satria efa niteneniko teo ny anarana de député Jerirandrembolaina vavidy tetsy amin'ny district Navaradrano miaraka amintsika rehefa avy eo manakambara maro be izy fa iresaka ny programme zay nampitainy teo anivon'ny anteny merany ray aman-dreny sy mifoka eto Madagasikara na ny ARFM tsika rehefa avy eo satria dia anana ny heviny ny ARFM zany mikasika indrindra ny zavatra mitranga zany eto amin'ny firenena ho resahako eo zay rehefa avy eo fa ho resahako eo ihany koa ny fanadihadiana sy ny zava-misy any Sénégal any aty Madagasikara ny etsiketsika tany Sénégal ny namaly ny antso ary lay zava-misy lay taratra taty Madagasikara tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika zay tamin'ny volana novambra teo mihitsy sy lay endrikendriky le fangatahana no any Sénégal no miseho
fifidianana filoam-pirenena zay nieritrretina fotanterahana amin'ny 5 volana febroary any Senegal. Mafana any amin'izao fotoana izao ary na ny nevo makisal resahantsika daholo zany rehetrarehetra zany rehefa aveo fa mba ahafahantsika aloha zany mianoka indray sy mamerina ny tsiaro rehetra tamin'iny sabotsy iny sy mandray ny afatra tany amin'ny filoha Marc Ravalomanana dia ho averintsika eto mihitsy zany le élément zay nangony namana Germain Menjanary yahoana mariny de fafantatsika inge rehefa miresaka Germain de ahoana mariny sy Manora Andriamalala tany etoerana de alefatsika zay élément zay eo amin'ny 9 minitra na mety mihoatra eo de aorianan'izay no andaminatsika ny fandehan-javatra rehetrarehetra fa mba azotsika aloha zany miomana mifandraisana azy de veritsika fa tsara ihany koa raha miarahaba fampikopakopa tanana amintsika ny solombamboaka ny Madagasikara Géry Randrembonlaina de ho alefatsika le élément rehefa avy eo zany rehefa avy miarahaba antsika ny député Jeria zay anisany hoe tany amin'ny district anisy azy no nanatanterahana ny tifionana tamin'ny sabotsy ty ary tamin'ny Zoma tamin'ny Zoma hatramin'ny 7 sasany alina mbola mivezivezy tena toerana teny foana ny sonorisation ny député feno ny chapiteau-ny député Stanislas Randrenarso ny équipe ny député Jery ny équipe avy ny Faravoara ny équipe avy ny Belera miaraka amin'ny bureau politique ny équipe ny solombavambahoaka maro be ny député Mambra Benrina sy avy amin'ireo boriboritany samihafa zany nanao fandaminana nanamboatra an'le lavaka amboletsika azo ny équipe ny Beny Tanàna eny avaradrany ihany koa tsy maintsy narindra daholo zany mba ahafahantsika zany ho tonga zany tsy ho sahirana fa nao maraina mihitsy tamin'iny sabotsy iny ekipa daholo nanao an'izany rehetrarehetra zany ary leadership ny filoha Marc Ravalomanana moa nandrina sy nandrafitra azy eveto akaiky eto aloha député Géry Randrembonlaina dia iaraba sy resatresaka fohy de miverina anatin'ilay fanehoan-kevitra ny filoha Marc Ravalomanana sika député Géry miarabanao aloha ya faly miarabanao namana faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasinay zay manjoy zao fandarana miaramanonjo zao eto amin'ny MPS miaraba ihany koa ireo vahoaka malagasy maro zay tonga nanatrika sy nandratotosa zay fambolekazo mikarakarainy atokotika Madagasikara zay indrindra ihany koa fa itsika avy eny avaradrany rehetrarehetra eny na ny Beny Tanàna na reo vahoaka rehetrarehetra zay niaraka lisala sy nanomana zay fambolekazo ny tanterana tamin'ny sabotsy dia manao kokoa anareo ary miarabanao rehetrarehetra ihany koa de zay ngamba ny anokafako anazy na manafany de nanao aloha ny avy zany na député indray efa mazatra iny efa mazatra iny ny avy zanany iny efa mazatra fa olombelona mety vizaka ihany fa efa mivolona amin'ny rehetrarehetra de maivamaiva na dinidino zany rehefa réussir sy rehefa tanteraka ny atsaka sy andava ny zavatra atao de tsy entsony zany avy zanany zany fa ny hafaliana ngamba ny tena betsaka zay indrindra ary tsy maintsy mbola iteny ihany moa député Géry rehefa avy eo satria hitondra an'ireo fanazava-kevitra maro samihafa ny toyan'iny ny amin'ny afatrafatra kely samihafa avy any filoha sy avy any bureau politika sy ny olom-boafidy fa indro aloha zany satria ianareo moa zany atao anatin'ny vata famelakafatra ato de miteny foana nareo ny amin'ny hoe avereny le izy betsaka ihany koa nareo no mba tia hitany sary ary izy ty nge député Géry na avariny fa rehefa any amin'ny Facebook ihany zany voefaka ay tany koa ihany ay tany ihany tsy nifankahitana daholo izy le toerana raha teo midadasika de tena vao mifankahita rehefa mipublier sary zany namana samihafa hoe tany kay Beny Tanàna ray ihany tany mpitarika ray ihany tany mibazy samihafa zany tena zava-dehibe le ohatran'izay fa mbola resaka an'izay fa aleo aloha alefatsika avy hatrany zany ny fanehoan-kevitra ny filoha Marc Ravalomanana sy ny ambiansa tena toerana ho anao zay mety tsy teny na ianao koa zay tsy naharaka zany fa ampiainina ny zava-misy amin'ny alalan'izao fandrakofana sary nataon'ny Germain Menjanary sy Manora Andriamalala izao dao ara faly faly tena faly mba hitanareo tonga maro be ohatr'izao manana
fotoan-dehibe isika tsy maintsy rahantsika toy izao dia ny fambolekazo. Zany fambolekazo zany a dia fitsinjovana ny firenentsika mba hiverina maizy azy ho noso maitso. Zany mahatonga manao an'izao akanjo maitso zao. Faly aho a tena faly manana anareo satria mandray anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana isika amin'izao fambolekazo izao dia samy mifaly isika rehetra fa nomen'Andriamanitra andro izay sahaza ambolena hazo amin'izao avorana zao. Miarabantsika rehetra tsy ray ampitonga maro be toy izao a anatanteraka ity adidy masina ity ho an'ny tanindrazana. Iarahana malala tsara fa ny fivovan'ny toetr'andro amin'izao fotoana izao ka raha tsy mitandrina isika dia ho ripaka ny ala ary ho maina ny tany a dia hisonitra ny hafanana mitsonika glasy ho tondraka ny any amorontsiraka rehetrany satria izay voka-dratsy ny hafanana. Ka dia tonga eto isika mba hitsinjovantsika ny firenentsika mba hitombo ara-toekarena, mba hitombo ara-tsosialy ny fiarahana toy izao ary indrindraindrindra hitandro mandrakariva ny zava-boary izay nomen'Andriamanitra antsika. Zava-dehibe loatra izany ka tokony hifalitsika, hisoratsika n'Andriamanitra. Tsy tokony atao fombafomba fotsiny a izao fambolekazo zao fa tokony ho raisitsika ho adidy amin'ny firenena mba merenana indray a ny nosy misy antsika ho nosy maitso. Noho izany dia afaka manantena isika fa anoy a isa-taona na isaky ny fotoana izay mamety azy a izao fambolekazo izao. Ianareo rehetra rehefa tavaverina any tokantrano any ny toerana misy anareo avy a dia samy anentana ihany koa ny olona ny ankizy mpianatra indrindraindrindra fa zavatra mahasoa ny firenentsika ity. Ny fahandraisantsika didy lehibe toy izao eo amin'ny firenena dia manamafy ny firaisan-kina eo amin'ny mpikambana izay misy atsika dia nitokotiako Madagasikara. Velona ny tokontsika, matanjaka ny tokontsika, resaka dao reny. Noho izany a tsy maintsy mirahina tsara tsika. Velona ny tokontsika, matanjaka ny tokontsika ary milaza aminareo miara mahita zao fahitantsika maro be zao amin'arivo maro ny olona tonga eto. Sika koa rehefa manao zavatra tena manao zavatra matianina fa tsy manao andrakandrana fotsiny. Ny fandraisantsika didy toy izao eo amin'ny firenena dia manamafy ny firaisan-kina misy eo amin'ny mpikambana rehetra avy aty amin'ny fotony aty ambanivohitra aty ary mampiseho ohatra velona ho an'ny mpiray tanindrazana mpiaramonina fa tokony mandray andraikitra isika eo amin'ny tombotsoan'ny firenena sy tombotsoan'ny vahoaka mpiaramonina amintsika. Ho anao zany zay tsy tany itirana na hoe tany fa namerina te hiainy ny afatry ny filoha Marikaravalomana te ahita ihany koa mety hoe ny ambiansa tany itirana hoe ahoana zany tia mamamboly azy zany. Zany moa zany tsy zava-baovao efa nanao an'izany foana eny tokotiako Madagasikara nanomboka tany amin'ny orena ny tany amin'ny taona 2024 marobe zany a fa ny ity taona 2024 ity no niarahantsika. Depute Jerry, inona no azo ambara tamin'iny sabotsy iny sy ny fifankahitana sy ny mety ho toy an'ilay fambolekazo ihany koa ho an'ny andraikitra ny tsirairay. Ya, rahantsika mahafantatra moa zany araky ny afatra nampitain'ny président reny amin'ny resaka tontolo iainana dia tena tsatsa ny tanjona raha zay na azo ilazana anazy na manafaniry. Amin'ny maray aman-dreny avy dia matsapa-teny izy fa manana didy sy andraikitra indrindra amin'izany hoe fiarovana ny tontolo iainana izay efa rahantsika mahafantatra amin'izao fotoana izao fa tena ripaka ny ala
ary efa atao hoe tateraka le hoe nosomena fa tsy nosomainto ntsony a Madagasikara de nampiseho zay modely zay ny Filomary Karavalomana hoe andaotsika natateraka fambolekasa satria izy io de efa atao isa-taona ary na de tamin'ireny fotoana andron'ireny ny andro miara-manosiana rehetrarehetra de tena hoe nisy fotoana ihany koa saika hoe amboly azo rehetrarehetra de nisy foana ny sakatsakana teny a nisy foana ny atao hoe tsy fahatanterahana zavatra reny noho ny atsojay ara-politika io moa zany efa mahazatra araky ny zavatra misy na manafaniry fa iny fambolekazo iny dia isorana ny rehetrarehetra ndreo nikarakara reo zay nandray anjara tamin'ny fanatanterahana anazy nanomboka tany amin'ny Filomary Karavalomana tany amin'ny bureau politika tamin'ireo solombavamboaka namana rehetrarehetra teo ihany koa mibe ny tanàna zay tena nandray ny andraikiny ihany koa sy ireo mpiara-miasa rehetra niarana totosa atsakany sy andavany zany zay fambolekazo natao tamin'ny asabotsy iny ary somary efa taty-arina ary izy iny ny namana faniry vao somary nanonseditsika satria raha ataotsika hoe tapa-bolana meloatsika na raha vola meloatsika nanao antso tamin'ireny ngamba mety voasakatsakana mafimafy mihitsy ary mety tsy tanteraka koa raha le fambolekazo fa de hoe ninina tsy olonazaina mihitsy izy nanahoaka ka nanaraka ny fandarana miara-manondro nataoko de misy hetsika ho ataotsika sy ndraitraketra fa efa tena amin'ny ora farany a zay vao publiena zay vao nanao ny antso anefa dia tsy nasakana ny olona tsy ho avy zany ary tamin'ny vampitoanina de nisy hatramin'ny hoe avy foana ny orana maraina tontolo na manafaniry fa tsy nasakana an'ireo vahoaka ty tanindrazana tsy nasakana an'ireo vahoaka zay tsy ho avy na natateraka an'izany fambolekazo zany de anisan'ny totosa sy tateraka soamatsara zay zavatra zay isorana ny rehetrarehetra ho iaty eo zay tena hoe angadina nanana sy vinahitana na ny toerana zay nambolena an'le azo de tena hoe voomana voakarakara dimelo ny lavaka natao tao anatin'le lavaka reny ary asiko resaka kely mihitsy satria zany fambolekazo zany de tsy hoe te amboly azo ianao de tonga de lavahana ny lavaka de atsatoka fa sorana andreo teknisianina zay anisan'ny hoe tonga teny ihany koa nanao zay nanoro nanao ny toromaritra rehetrarehetra hoe ohatr'izao ny angadina ny lavaka ohatr'izao ny zezika ohatr'izao ny fomba fambolena anazy ary tena tiana mafisina mihitsy zany eto fa ny hoe reny azo volena reny na manafaniry de tena hoe hoaraha-maso kojagojaina izy reny ary io moa zany de efa isorana ny be ny tanàna nanjefa moa zay zavatra fa tena izy no anisany tena hoe ikarakara ny commune nanjefa tena anisany ikarakara ny azo zay mivolena io dia mba tena hovanina sy tena hoe mba isy tena hoan'ireo taranaka faramandimby zany rehefa tena maniry soamatsara reny azo reny ny azo moa zany de misy karazany maromaro izy ireo fa ny tenako moa tsy teknisianina nireny fambolena ka anitako teo de misy kininina teo misy ohatran'ny flamboyance tsy haiko le azo sasany karazany maro misy karazany maro le izy misy azo finambo mihitsy koa raha tao anatin'izay zavatra zay de tena hoe mivarie tao zany le karazakazo rehetrarehetra dia zay no anisan'ny nafinaritra zany de misaotra rehetrarehetra araky le misaotran'le be ny tanàna nanjeva ihany koa zany tamin'izay hoe fandraisany anjara sy ny fanaraha-maso io azo zay nambolena io ary araky le kabarina apetraky président io de tena hoe hoan'ny taranaka nanaovana an'le fambolekazo reny ary ny atokotiko Madagasikara rehefa manao zavatra ihany koa de tena hoe manao zavatra amin'ny fo ary manao zavatra amin'ny tokony ho izy na hoe manaraka norma ihany koa le lazaiko teo nanafaniry de misy matoka fa tena aniry reo azo reo ary tena araky ny eritreretana anazy ny zavatra mety hoe hoampitaina amin'ireo taranaka faramandimby anirina any amin'izay hoe fanajariana ny tontolo iainy an'izay sy fiarovana an'ireny tontolo iainy an'ireny io moa zany zavatra efa fanao ny atokotiko Madagasikara foana io fambolekazo io na hoan'ny amin'ny distrika misy any rehetrarehetra na ny any faritany ary na ny eto Antananarivo ihany koa fa izy zany de tena hoe président Marc Karavalomana nanao nitarika andaotsika andeha amboly azo de iny tanteraka soamatsara iny izy na manafaniry ny teny ihany koa anao teo hoe ny ambiance tany amin'ny fambolekazo iny tena nafinaritra sy rehetra tena marina zany satria fotoana anankiray koa izy iny nafahandreo mpiara-mitolona nafahandreo to hoe bazy rehetrarehetra niona tamin'ny kitony ity
de lasa ohatrany hoe tena afaliana ny ainana teny indrindrandrindra hoe maro reo olona tsy mifankahita tamin'nyteny taom-baovao ty raha tsy tamin'ny fotoana iny de tena napisy ambiance be le izy ary voalazany namana faniry teo moa hoe nalaina ny saraka tena maro zany fa nanytenako zao la de tamin'ny enina riva namana faniry vao hoe tafala tenen'iny toerana sy ny manodidina iny vokatra le hoe ny tenako moa zany akaiky volany fianoarina de niandry an'ireo namana sy retraretra hoe mba tafody daholo zay vao niaila teny amin'ireny toeran'ireny zany na ny teny an-dalana de mbola mifampisitositona teny andao aloha iresadresaka kely eto andao aloha makamaka sisany kely retraretra de tena nafinaritra ary isaorana ho tena le fisaorana ataoko be dehibe satria zava-dehibe ary tena anisan'ny nafinaritra ny vokatra azo sy ny atao hoe fionana sy ny fiarahana tamin'ny fambolekazo zay nototosaina teny Amerikasiny iny ka aterina foana moa ny fisaorana ohatrany hoe farilavavany fa de makasitraka ny retraretra tamin'izay fandraisana anjara tamin'ny iny hetsika fambolekazo zay natao tety amin'ny distrika Navaratrano iny zany namana faniny iverina am'izay ako amin'ny zava-misy satria tsara zany manamarika ho atsika zany zay tonga tena toerana ho an'ireo zay tsy tonga tena toerana fa nambara ny filoha Marc-Ravalomanina ny fahavonona ny antokotiko Madagasikara hiarika ny ambara tonga mpifidianana rehetra zany de mifantanina mipetraka ary ady hevitra moa tsy ady hevitra be fa ady hevitra zay na tsara iny fiaonan'iny zany ny amina hoe fa maninona tsika no hiatrika fifidianana de nafinaritra mihitsy satria tena anisan'ny tena hoe teo mifambolekazo fa ny sujet marobe zany zay ny fampiresahany reo mpikatroka sy reo olona marobe zay tonga tena toerana misy ho iava any amin'ny antoko hafa dia niara mifanakalo hevitra ihany koa ary samy nanao réflexion de iny zany député Jeriny azo lazaina fa hoe toromarika ny filoha Marc-Ravalomanina vonona hiatrika amin'ny fifidianana ifandimo sy ho avy eo ny antokotiko Madagasikara ny fanamafisana angamba tsika efa nresadresaka tamin'izay ihany fa pahabe maso zany iny nambara ny filoha Marc-Ravalomanana iny nanomboka tamin'inona hoe apartir an'iny zany lasa am'izay reo adevitra samihafa sy ny amina hoe fifampiresahana sy ny amin'ny fiomanana eny fotony rehetrarehetra eny député Jerry mipetraka mihitsy nyfanontaniana hatramin'izay hoe fananinona filoha-pirenena tsika tamin'ny fifidianana filoha-pirenena ny tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana fa maninona zany ny amin'ny fifidianana solovavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna dia andray anjara tsika amin'ny fifidianana tsara zany aloha manamarika namana faniry fa tsy mitovy ny fifidianana ben'ny tanàna sy fifidianana solom-bavam-bahoaka sy ny fifidianana filoha-pirenena zany ben'ny tanàna sy ny solom-bavam-bahoaka de azo lazaina hoe mitovy na de tsy mitovy ary samy afaka ny mpitsara zay mitsara ny voka-pifidianana fa ny mampitovy anazy kosa de hoe tena fifidianana manakaiky vahoaka amin'ny mafifidianana manakaiky vahoaka anazy zay dia mora manara-maso ary mora no miaro vatinao am'ire mety hoe hoala-bato na tsy fanaran-dalàna zany na zay koa ny azo ilazana anazy de izay no tsy maintsy andraisantsika anjara ny antony de président koa fa nyteny hoe tsy avelantsika hitondra rery firenena fotsiny am'izao anjaka tokona ozy président Ravalomanana ny fitondrany io ny tiany ambarany zavatra io zany de hoe alao asiana arofanina foana na de tsy mipetraka mitondra ny firenena ary ny atokotiko Madagasikara dia mijoro foana zay atokotiko Madagasikara zay hoe iaro any tanindrazantsika ary mizavatra tsy mety iaro amin'ny vahoaka malagasy amin'ny mety zavatra manahirana ary indrindrandrindra hiady amin'ny fahamarinana sy hiady amin'izany tena hoe ahoana no ahafahana mampandrosa Madagasikara izay ny zava-dehibe ao anatin'ilay izy namana faniry ary tena iroso amin'ny fifidianana tokotrany ny atokotiko Madagasikara arak'le nylazaina teo mety hitenina hoe ka ny lalàna tsy madio sy ny tsy voadio sy ny retrarehetra de afaka le fanambara teo hoe tsika tsy hanao an'izany hoe siège vide zany tsony tsika tsy hoe tsy mety antsika de tsy handray anjara tsika mandray anjara tsika satria fantatsitsika ny tokony atao fantatsika ny lalàna tokony izorana ary indrindrandrindra hoe toromarika zay nameny président Marc-Ravalomanana de hoe andray anjara amin'ny fifidianana tsika izy koa efa mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra tokony atao ary indrindrandrindra efa naka hevitra efa mifandinika efa namolavola ny lalana rehetrarehetra tokony ho alea dia zay ny fanapahan-kevitra zany hoe iroso amin'ny fifidianana tsika namana faniry miandro ny daty ho avoaka ny CNI ho avoaka ny gouvernement zany tsika de miroso amin'izay fifidianana zay
ny fanentana ny fanoentina satria isika moa zany ihany ko de mametraka ny mahazava-dehibe ny andraikitry ny olom-pirenena zany rehefa hoe tsy maintsy hiatrika an'izay fifidianan'izay de hoe ny fanatonana ny fokotany mba hahafahana misoratra anarana zany hatramin'ny fa 10 ny volana febroary zany mbola misy 10 andro zany no hanatonantsika ny biraopokotany zany sy ny afatarina ny amin'ny hoe izany ao sy izany tsy ao ary izany tsy tokony ao kanefa mbola ao anatin'le lisitra zany zava-dehibe zay ny lalàna de mametraka an'io hatramin'ny fa 10 ny volana mai tsy hiditra am'izay aloha tsika fa hatramin'ny fa 10 ny volana febroary no ho resahantsika io manazany isika ary mametraka ny mahazava-dehibe ny fahazona maro anisa ao amin'ny anteny mera-pirenena député jery satria izay koa le enjeu ngezabe a tsy hoe hiarika fifidianana de andray anjara na hoe de miparticiper fa migaine mandresy ary hahazona ny maro anisa député jery randrembolaina satria ny fanjakana moa manana maro anisa fa tsy naina mpiasa amin'ny maro anisa niaraky ny tena fomba fanaovana politika fa maro anisa tam'izay tia nitiavana azy fotsiny niarovana ny tombotsoany indrindraindrindra moa zany le tena tao anatin'ilay hoe mpanatanteraka ny tena lalao an'le maro anisa ho amin'ny tombotsoan'izy ireo fa tsy hoe le maro anisa nakaty an'le tena hoe tombotsoan'ny firenena satria tsy ohatran'izao zany toerana misy amin'ny Madagasikara raha ohatra ka nanana solomavamboaka maro anisa ka tena niady ho an'izany fandrosoana Madagasikara zany ireo solomavamboaka izay miaradia amin'ny fitondrana de tondra ohatra fotsiny tsika hoe tokony ohatry ny ve anjoro be lalana ratsy kidina pinina tsy fakahitana de nefa dia an'ny fitondram-panjakana olon'ny fitondram-panjakana manana andraikitra lehibe zay mitatana izany district zany olom-boafidy ao anatin'izany district zany ohatra zany raisitsika zany fa isika moa mbola andeha lavidavitra fa zay angamba ny député jery misy miresaka mihitsy ny amin'ny hoe de ahoana ny azotsika maro anisa de mitodika any amin'ny olom-pirenena mitodika any am'le tena hoe handray andraikitra hiatrika izany fifidianana zany angamba ny député jery ny adevitra ya iny moa zany efa nampiasaina moa zany efa le tanina ny olona raha ny kabarina ataon'ny filomankaravalomana ihany koa tena imerika sinina de tena hoe manetana ny vahoaka malagasy manetana atsika rehetrarehetra tena hisokatra anarana satria arak'ilay nasainy namana fanidry teo hoe mbola misokatra ny lalina hatramin'ny fisoratana anarana zany amin'ny alalan'ny lalina any amin'ny fokotany misy atsika eny tsika zany no makeny biraopokotany fa tsy nisy fokotany ny andeha andombaravaranany intsika misoratra anarana sy manamarina zay anarana ao anaty lisy-pifidianana zay fa itsika mihitsy no manatona eny amin'ny biraopokotany eo ihany koa reo ekipa zay manao zay fanentanana zay ihany koa namana fanidry fa maro ihany koa izy ireny any fotony any manentana andreo olom-pirenena rehetrarehetra reo manao porte-à-porte mandana misoratra anarana mandana mandresy lahatra ny namana sy ny tapaka rehetrarehetra mifanentana am'izay zavatra rehetrarehetra zay fa raha ny zavatra andrasantsika zany de tena hoe hoavy fifidianana andray anjara zany tsika ao anatin'izay fifidianana zay namana fanidry de zay moa zany no hatram'izao tsy fantatra ohatran'ny mbola tsy mivoaka zay dady zay raha fahalalako anazy fa hivoaka ihany iny narovina moa zany fa raha ny lalàna zany a efa tokony roso am'izay fampivoakaran'izay tsika fa tsy tsika moa ny tompony andraikitra mivantana am'izay zavatra zay fa ny fahavononantsika ny tena zava-dehibe ary indrindra hoe ny fanentanantsika nireo olom-pirenena maro am'izay hoe andraisan'ny tsirairay andraikitra satria io koa tsy hoe mitarika ny mpanao politika de mitarika ny olona tokony hitarika de ho tanteraka fa ny fandraisana andraikitry vahoaka tsirairay isambatalolona koa ny tena andrasana namana faniry satria le fandraisana andraikitra anao no ahazahoanao ny tanjona na ny azatratrarantsika ihany koa ny zavatra zay eritreretintsika ho atongavana zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay marina ny teneninao teo hoe ny amaro anisan'ny olom-boafidy atao anatin'ny mpanohatra atao anatin'ny atokotiko Madagasikara ny tandritsika fa raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao azo eritreretina zany ary azo tanterahana zany zavatra zany zay mihitsy ny tena andrasany vaoaka ny amin'ny hoe azo eritreretina sy azo tanterahana tsara mihitsy tsy matahotra tsika ny amin'ny hoe de reo olo reo zany eo de reo olo reo zany no mikirakira nyity sy ny sisa sy ny sisa mbola miroso tsikelikely any anatin'ny fametrahana paikady isika de mipaikady de akory tsy hoe ambara-pahabe masy atao fandaharantsika tsy fanao zany fa zao ny adidin'ny olom-pirenena de hoe miroso aloha tsika makeny amin'ny biraopokotany manoratra ny anarantsika ny amin'izay mety
mety fametrahana nireo mety komity sy komision rehetrarehetra mbola afo zay tsy mbola eto alohatsika mbola afo zay mbola ho tonga antsika fa ny adidy sy ny andraikitra ny talify atsika dia tokony misoratra ana de mifanetana ny amin'ny fahavononana hiatrika an'izay fifidianan'izay fa tena vokatra lehibe ny azo rehefa azotsika le maro anisa eo anivony ateny meram-pionena ary aingana de aingana zay vokatra zay ho toy an'le tolona farany teo mazava ny tenin'ny président Marc Ravalomanana député Jerry hoe tsy avelatsika anjaka tokana reto mpitondra am'izao fotoana zao satria mieritreritra tokoa zareo fa hoe rehefa tsy andray anjara ary zay ngeny tena andrasan'izy ireo mafy hoe tena aloha isavorivory eo ny hevitra mbola hitazona ny heviny de misy mandefa am'le courant d'idée mihitsy hoe aleo aloha hitazona ny heviny tamin'ny élection présidentielle tranjaindrara kanefa etry ny kepoka ihany ny sasany rehefa miteny ny filoha Marc Ravalomanana sy ny mpiamana rehetra anatiny atoky vonony zay de misy dikany lehibe iny hoe tena tsy avela anjaka tokana iny ary efa nanomboka tamin'ny taona 2024 nge no nanjaka tokany reto olo reto izay mihitsy ny antaniko ny député Jerry satria amin'ny alarobia zao dia ho tsarovana ny 7 febroary tantara ratsy zany ho an'ny tantara teto Madagasikara lay ny aniana lapa lay nandotona ny fitondrana tamin'izany fotoana zany lay nanomanana fandatsahndra teto Antananarivo mba hampahombiazana satria efa narisarisa efa tsy nazoto tamin'ilay tolona ny vahoaka teto Antananarivo tamin'izany 2024 izany de betsaka moa ny révélation momba ny fikonokononana 7 février zay tamin'ny 2024 mbola andeha foronantsary amin'izany isika amin'ny alarobia ho avy izao député Jerry nefa androany no azotsika fa tsy azotsika izy amin'ny alarobia sy ny sisa mbola vora tonga de miampita avy atrantsika député de ataotsika hoe 5 taona lasa zay 2024 2024 aizao aiza ny toerana Madagasikara am'izao zay iainana zao raha nisy inonambara zany fa hoe hetsy bahoaka hono ataotsika eo anaty fontena zay ndrindra namana faniry ny atao hoe joron'ny mpanohatra am'izao fotoana zao hoe joron'ny atokotiky Madagasikara zay tarihan'ny président Marc Ravalomanana ary io ihany koa mbola hitambaran'ireo C11 zay nisy teo aloha noho ny atao hoe fahitana nizay hoe tsy fetezana eto amin'ny fomba fitondrana na fomba fitantanana ny firenena fa tena hoe nenkiroso hatramin'ny androany zay rahantsika mahafantatra zany fa tena hoe tena mimahantra vahoaka malagasy maro ny tsy anasa ny tsy fandripalemana etsy rahantsika mahafantatra nazay ny namana ny Akazobe nazay ny namana ny Zorobe Madagasikara ray manontolo mihitsy eo ihany koa ny fanaonaovan'ny olona manao lasa manaonao foana satria efa tsy hitatsozy alana voly efa tsy hitantsojy hitondrana ny tenany de lasa hitatsika mitatra ny am'le zanatiavana am'le namoahana lalàna sy nandeha lalàna reny rehefa fanolanana sy ndretrarehetra zavatra tena atao hoe tsy nisy hatramin'ny zay zany ny lasa misy am'izao fotoana zao de zany no anisan'ny manahirana zany hoe aiza misy amin'ny Madagasikara ary zay nijorona foana nge fa io miankina mpitondra tsika miezaka foana mametraka palizy miezaka foana tsika mametraka arofanina ihany koa mba hafahana zany hoe aiza ny tena tokony hitondrana an'ity Madagasikara ty am'izao fotoana zao satria raha ny zavatra nyainana hatrany amin'ny 2009 na manafaniry hatramintsika miteny zao efa nitenenina teo fa tena hoe mimikiroso le fanjakana mimahantra le vahoaka malagasy ary na hatramin'izay nyainana raha de mbola tsy nisy zany hoe nitsopolena tato anatin'izany nisy raha tsika mahafantatra ny olona avy any atsimo reny noho ny atao hoe tsy fandripalemana na ihany koa hoe tsy visin'ny sakafo any amin'ny faritra tao iny dia tsy zakan'ireny reny de lasa nitsoka taty andrenivohitra misy nitsoka anakany amin'ny faritra hafa ihany koa de zay zany no raha azo lazaina hoe aiza marina ny fiainan'ny vahoaka malagasy nanomboka tamin'ny 2024 hatramin'izao 2024 zao izay no antony ijoron'ny atokotiky Madagasikara ijoron'ny mpanohatra ihany koa hoe na de tsy mbola mahazo fanjakana ary itsika am'izao fotoana zao de tena tsy maintsy mijoro hoe mba ho arofanina foana mba tsy andeny mitsizy ty firenentsika ty ary mba tena masoa ny vahoaka malagasy
no zavatra tokony masoa no mpitondra ary zao moa zany vao hoe io no mipetraka indray zany ny atao hoe mandaa vaovao ny mpitondra am'izao fotoana zao mino mamatoky fa ngamba fa mba fantany hoe aiza ny fomba hitondrana Madagasikara na fa mba nieritreretiny ihany koa hoe ahoana ny fomba navotana an'ity fireneny ity aingana de zay zany no tokony mahasoan'ny fanjakana am'izao fotoana zao satria efa tena mijaly loatra le vahoaka ary efa tena mangiry firy ho an'ny tena solombavam-bahoaka moa de tena efa tsy haintsony fa de amin'ny efatra maraina dia efa misy olona mitady mandondona, mitady fanampiana, mitady vonjy, marary, tsy manako hoanina, be deaibe ary mino fa nareo solombavam-bahoaka namako reo de mitovy am'izay atao hoe misy eo amin'ny tena zay ihany koa fa de miezaka ary nany atao hoe mikaraman'ny tena de tena lany anasoavana sy karakarana an'le olona indraindray amin'le hoe tena hoe mijery zay mahasoan'ny olona na izany naty zany tsy mifizarana vola na famezam-bola an'ireny olon'ireny no anaovana fa de tena hoe mitady hoe inona ny ahafahana manampy an'ireny olon'ireny arakasa manampy an'ireny olon'ireny na hoe mba toroana hevitra izy na manolo an'ireny olon'ireny tokony mba harino ataonareo na tokony mba hanao zao nareo zany rehetrarehetra zany zany no tsy maintsy jerevana ao anatin'ny zay atao hoe fiarahamonina sy atao hoe fiarahantsika mientana amin'ny hoe fijerevana ny vahoaka malagasy fijerevana ihany koa ny hoe atao hoe anjara ny tena na hoe andraikitry ny tena eny amin'ny sehatra misy an'ny tena eny zany satria io taotrano tsy vitan'ireny mety misy sehatra ahafahanao mamaha olana ny olona mety misy sehatra ihany koa tsy manandrify anao zay ety olana mianjavy an'le olona zay de zay no tsy maintsy hoe hitetavana fahaolana foana arak'izay manandrify an'ny tena zay fa zay nga manamana faniry ny afaka hitenenako an'izay faneho-kevitra nanomboka tamin'ny 2009 hatramin'ny andro any arak'le resakitsika teo fa efa maro no zavatra voalaza efa maro ihany koa ny zavatra nanambara fa de tena hoe zay ngamba ny ataontsika hoe tokony ho ataon'ny fanjakana hoe lara-pamena zany any manavitra n'ity fireneny ity sy tena hoe ahoana ny fomba ampandrosoana le Madagasikara am'izay tsika moa tsy maintsy nandalo ary tena tokony andalo an'io satria ezaka misy tsika zany ny resaka potika le firenena zany ny everina fa hoe hanao révolution orange ny everina fa hoe misy ny diditsadona misy ny resaka monopolisation voizina sy ny diabolisena le diabolisena moa zany de tena hoe tena lotoina mihitsy ny filomarika ravalomanina sy ny atokitika Madagasikara tamin'izany fotoana andro izany mba ahafahana zany manongana azy amin'ny fitantanana amin'ny firenena fa saminy mitsakotsako sy mahita ny rehetra zany am'izao fotoana zao hoe izao no toerana misy a Madagasikara izao no toerana zay misy ny vahoaka malagasy farany mahantra indrindra ary firenena mpangatadava firenena zay tena hoe misy vahoaka zay tena mitrosona tanteraka amin'ny tany ary manana arikarena farany tsy mandeha indrindra ary am'ireo indostria dia tsisy azo antenaina satria tsy manana angovo ahafahana manodina sy ahafahana ihany koa miantso an'ireo orinasa vaventy hanao industrialisation na hanao orinasa amin'ny alalan'ny industrie ny eto Madagasikara inona moa zany rehefa zay ny zavatra mitranga moa zany de adidiny rehetra ny amina hoe efa ataotsika ampy ny fanapotehana ny firenena fa ny fandraisana tanana amin'ny alalan'ny fijoroan'ny olom-pirenena zava-dehibe zany maraparana ny fivahinanany eto amintsika ny député Jery Randrembolaina fa rehefa aveo mbola resaka amintsika ny zava-misy any Sénégal fa ataoko fampidirana kely fotsiny zay député Jery any Sénégal rotaka be am'izao fotoana zao zany nilaza ny filoham-pirenena Macky Sall zany tamin'ny heritaona fa tsy handray anjara ny fifidianana filoham-pirenena intsony fa hikarakara ny fifidianana de rehefa natao ny fisafidianana antotataratasy dia ny cour constitutionnelle na ny ACC tany Sénégal zany dia napitsana candidat anankiroa dia Isonko zany sy Karim Wade zay avy amin'ny fanoherina fa hoe mizaka ny zoam-pirenena frantsay indray ihany koa tsy mahafeno an'izay antotataratasy izay akoatr'izay ihany koa nefa zany dia misy zavatra tsindrony antenne mera pirenena sénégalais zany ny aminy hoe
misy kolikoly ara-pitsarana atao tamin'ny fisafidianana ny antotantaratasy nyreo pirotsakofidiana zany ka nanangana ny commission d'enquête parlementaire ny anteny-meram-pirenena any Sénégal ary misy kandidaty anankiray ihany koa zany zay ananao osoka tamina taratasy mpifidianana ka tratra ny teo anivona Vomera anankiray. Vomera moa zany fa direction anankiray moa zany savritaka any de nanao fanambarana Macky Sall zany tamin'ny faran'ny herinandro teo tamin'ny sabotsy ny aminy hoe ho fiarovana ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ho fandaminana ny zava-misy ara-pifidianana satria processus ny élection zany dia nangataka izy ny hanemorana zany fifidianana zany ary de namoaka décret Macky Sall zany hanemorana izany fifidianana zany. Miaro tena ny cour constitutionnelle na ny ACC any Sénégal. Mietsika ihany koa ny cour suprême en Sénégal zay mijery andreo antotantaratasy marobe ary manangana commission d'enquête parlementaire ary miteny amin'ny tokony hanemorana ny fifidianana ihany koa ny parlementa any Sénégal. Savoritaka zany de namoaka décret Macky Sall hoe alolo alamo ty fa ao daholo ny vazaha tsy tokony hirotsaka mitovy tamin'ny taty Madagasikara. Ary eo ihany koa le kolikoly amin'ny olona tsy tokony ho candidat kanefa lasa candidat dia traingo. Raha zay ny resahana azy teo anivon'ny anteny-mera ary tsaingo ny direction maro samihafa. Député Jerry nambarako teny am-piandohana fo zay hoe tatia Madagasikara no nitolona ny collectif de candidature mivahoaka tany Sénégal no mivoaka ny fandehan-javatra de misy toerana samihafa zany any Dakar am'izao fotoana itenenantsika zao mipoahany rotaka satria misy manana tombontsoa ny androsona an'le fifidianana satria afaka ny favori na hoe mety anjaka tokana raha mandeha le fifidianana de tsy faly le hanemorana sanday dia izany rehetrarehetra zany anaovantsika kely atevitra kely fotsiny mialohan'ny alan'ny député Jerry satria mpanao politika moa ianao maraka tsara ny zava-misy. Eny zay foana nge zavatra miseho zany ataoko hoe mitovy ozy ianao ary taty Madagasikara tokotra ny tena hoe nidivana ny zavatra iny fa ny tsy nampitovy azy angamba namana faniry de hoe ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena rehetrarehetra anisan'izany ny fahefanam-pitsara anisan'izany ihany koa ny atao hoe ny membre gouvernementa zay tsy sanandray ny andraikiny raha nisy an'le fitakiana hoe ahemoro fifidianana andolo ovaina ny lalàna nandao ifampiresaka ambarina tsara aloha ny rafitry ny fifidianana indrindrandrindra ny any MCNIS rehetrarehetra de mba ekeny rehetra zany ny valim-pifidianana ivoaka eo tsy nisy ay zavatra eny namana fanira fa ny zavatra nitranga de hoe andao fotsiny na hoany fa hoany araka le teneninao teo fa raha ny any Sénégal zany de hoe nisy any namoaka hoe andao hoahemotra ny élection ary samy miady zany hoe ahoana ny ahafahana miroso amin'izany fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra zany zay foana nge lany takitsika teto hoe io tonga am'le hoe tatitsika ny ady any Sénégal le zavatra no nampiarina raha fahalalako aloha de atao hoe firenena anisan'ny mitovy tamin'ny Madagasikara any Sénégal sy samy teo ambanin'ny vahoan'ny frantsay zany ny Madagasikara sy Sénégal ka tsy de magaga loatra hatramin'izao raha ohatra ka mety mitovitovy zavatra iainana fa tsy mampitovy azy fotsiny hoe le fandraisana andraikitsy ny any amin'ny tany afrikanina hafa tena masary zareo fa eto amintsika otrany hoe endry ny olona ary ndrejejaka tsika moa nanao etsika de tena hoe mba tsy hahatongavatsika lazainao te hoe tohatrany tamin'ny 7 février sanatriavina de tena hoe natao pasifika foana ny etsika hoe andaotsika anara-dalàna andaotsika hitondra ny vahoaka hiady hitaky an'izay zavatra zay fa tsy nitondra ny vahoaka ho atao sorona ary voapirofo zany namana farit za vo tsy te hiverina any am'le hoe fampatsiariovana an'le tena 7 février fa tena olombelona ratsy tena ratsy raha ho anahy manokana zany tsy te amerina an'le sary iny ntsony tsy te amerina an'le zavatra iny fa tena fahatsiarovana ratsy aka lazainao satria ny ain'olombelona nge tena misy valeur ary tena ambony zany amin'ny kristianina moa de hoe tenim-ponin'Andriamanitra mihitsy ny olombelona ka tokony tsy ho atao ohatran'ireny zany de zay le tiako tenenina hoe tsy tiako raha za manokana tsy te akalaza le fety février akory satria zavatra tantara mampaleta tamin'ny firenena fa hoe any eriny any nga de tokony mba eritreritra ny rehetrarehetra hoe mba tsy ho faty olona nangalana fahefana mba tsy hamono olona tsika amin'ny hoe atao hoe fanavotana le firenena fa tokony mba hifampiresaka ahifandefitra ametraka ny ampipo raha tena hoe te hijery le firenena androso zany tsika sy tena hijery ny tombontsoa avoaka malagasy manontolo eny ary député Jerry
zay ny ataontsika maranana ny fivahiniananao teto amin'ny fandarantsika, mbola misy vaovao meko rehefa avy eo fa milalantsika ny solomamoaka Randrimolaina Zery zay voafidy tetsy amin'ny distrikta Navaradrano. Raha ohatra ka mbola misy mifanentanana ho an'izay hoe fisoratan'anaran'izay, ary raha toka mbola misy ihany tokony fizaram-baovao ao anatina minitra vitsy amezana azy député Jery, dia zava-dehibe amin'izay ho an'ny mpanaraka ny fandarantsika. Ya, manapitra daholo moa ny fotoana rehetrarehetra dia farana ihany koa ny fotoana zay ahafahako mandray fitenenana eto zany, fa de tena hoe manefisaorana arak'ilay lazaina teo tamin'ny fambolea-kazo natao teny Metrika sy natanteraka Soamantsara, de manatitra foana zay fisaorana zay na manafaniry, ary eto koa de mametraka ny veloma mandrapitafa ndray amin'ny vahoaka malagasy rehetra zay manjoy sy manaraka an'izao fandarana manokana zao, fandarana miara-manonja zao, fa rehefa misy ny vaovao de mifampita eny ihany, fa hatreo ngamba aloha no ahafahako mandray fitenenana na manafaniry, fa de mankasitraka amin'ny rasoa. Iny ary. De omentsika lalana ny solomamoaka ny Madagasikara Zery Randrimbolaina tao anatin'izay adevitra zay. Mbola ao anatin'ny ataontsika hoe fivoriana zay tsara-potoana, tsara-potoana ny solomamoaka amin'izao fotoana izao, satria misy ilay antso nataony teo anivon'ny gouvernemanta izany handinihana eo amin'ny lahadinika 3 tsy latsaka io zany eny anivony anteny meram-pirenena, fa efa niresaka atsika teo mikasika indrindra n'lay any Senegal ho resahako zay amintsika, fa zao mialohany tena iresahako amin'izay dia ho alefako amintsika eto zany ny zavatra nambarana ny filoham-pirenena Senegalais Macky Sall tsy mirotsaka izy fa naka an'izay fanapahan-kevitra zay vokatry ny zava-misy any Senegal, alefa naisy faly vetivetika amintsika eo le izy mety minitra vitsivitsy, samy meno tsara tsika hoe ohatran'izany demokrasian'ny olona na de samy tany afrikana ary, de aorianan'izay miverina amintsika koa alefa mifaly vetivetika amintsika zay adevitra zay. Mes chers compatriotes, alors que s'annonce l'élection présidentielle du 25 février 2024, notre pays est confronté depuis quelques jours à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. Ainsi, l'Assemblée, se fondant sur ses prérogatives, a décidé, résolution en date du 31 janvier 2024, de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour éclairer sur le processus de vérification des candidatures et sur tout autre fait se rapportant à l'élection. Dans son communiqué du 29 janvier 2024, signé par tous ses membres, le Conseil constitutionnel a réfuté les allégations portées contre lui tout en prenant la mesure de la gravité des accusations et en tenant à ce que toute la lumière soit faite dans le respect des procédures constitutionnelles et légales régissant les relations entre les institutions, notamment la séparation des pouvoirs et le statut de ses membres. À cette situation suffisamment grave et confuse est venue s'ajouter la polémique sur une candidature ou une candidate dont la binationalité a été découverte après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, ce qui constitue une violation de l'article 28 de la Constitution, qui dispose que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin, en installant les germes d'un contentieux pré- et post-électoral. Alors qu'il porte encore les stigmates des violences
de mars 2021 et de juin 2023, notre pays ne peut se permettre une nouvelle crise. J'ajoute qu'en ma qualité de président de la République, garant du fonctionnement régulier des institutions et respectueux de la séparation des pouvoirs, je ne saurais intervenir dans le conflit opposant le pouvoir législatif et le pouvoir. Devant cette situation, l'Assemblée nationale, agissant en vertu de ses prérogatives, m'a signé pour avis, conformément à son règlement intérieur, une proposition de loi en procédure d'urgence portant aux dispositions de l'article 31 de la Constitution. J'ai pris acte de cette saisie après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, le président du Conseil économique, social et environnemental et le président du Conseil constitutionnel. En conséquence, compte tenu des délibérations en cours à l'Assemblée nationale d'urgence et sans préjuger du vote des députés, j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024 abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Vive le Sénégal, vive la République. mbokk Sénégal maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen xamal ni waxtu bi may wax ak yéen ñu ngi séentu élection bi fal président de la République ñu jàpp ko ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ci at mi ñu nekk fan yi yëpp nag réew mi am na lu bare lu fi xew ci ay tolof-tolof ci wàllu élection bi ak processus électoral mu judd ci loolu benn xiiroo ci diggante pencu ndaw réew mi ñu tuddee ko assemblée nationale ak tribunal bi nga xam ne mooy tribunal bu kawe bi ñu tuddee conseil constitutionnel te moom moo war a saytu élection bi moo ko war a contrôler ñaari féewaloo yooyu nag ci diggante ñaari institution yu mag dafa andi lu bari lu mu andi ci réew mi ak ay jafe-jafe ci wàllu élection bi ndax andi na xel ñaar wala boo xel mu tey selon ñi nga xam ne dañu jàpp ne nañu saytoo seeni mbir jaarul ci yoon ginnaaw loolu assemblée nationale bi jàpp ne donte am na loo xam ne jàpp nañ ne leerul wala sax wax nañ ba tudd wàllu ger duñu ne am na waaye nit ñi wax nañ ko jëmale ko ci tribunal bu mag boobu ak ña sa nekk wala ñenn si ña sa nekk muy loo xam ne lu doy waar la lu Sénégal mosul xam assemblée nationale woote ci bésum fanweeri fan ak benn weeru janvier bi ñu nekk taxawal commission buy def enquête ñu tuddee ko commission enquête parlementaire ngir war a mën a leeral ni nga xam ne noonu la mbir mi doxee ca biir conseil constitutionnel ba ci wàllu candidature yi kan moo war a jàll ak kan moo war a jàll loolu nag ba mu amee conseil constitutionnel itam bi nga xam ne charte réew mi daf ko jox ay pouvoir ci wàllam moom it bind na bataaxalam ñoom juróom-ñaari juge yi nga xam ne ñoo ko séq wane ne conseil bi dàq na kaddu yooyu ñu yëkkati ak tuuma boobu ñu yëkkati jëmale ko ci ñenn ci ñoom
te it wane nañ ne lépp lu ñu liggéey ñoom ci yoon lañ ko teg waaye bëgg nañu tuuma yooyu ñu leeral ko leeral boo xam ne it dafay respecter charte réew mi respecter it lii ñu tuddee séparation des pouvoirs mooy pouvoir bu si ne yoon moo la jox say prérogative say dogal ak fi nga xam ne fa nga war a yem waaye keneen tam mën a ñëw dugg ci loolu nag bi mu amee te lépp jëm ci élection bi mu am leneen lu ci yokk depuis barki démb lu ñëw gën a teeyal xel yi muy ñu gis ne candidat kat si ñu jàppoon ne ñoom ñoo war a dem ci jongante bi am na ci koo xam ne ndekete yow moom am na beneen nationalité kon li constitution bi wax ne képp kuy wut réew mi waroo am beneen nationalité bu dul bu Sénégal gis nañ ne kon loolu tam mërmeelu na ci cas bi nga xam ne moom la ñu gis barki démb te may fàttali ne mu amoon candidat buñ ci génnee ndax waxoon ne dafa am ñaari nationalité yooyu nag mooy li nga xam ne moo fi xew te nara indi jiixi jaax ci élection bi ni mu war a tëddee nga xam ne dafa war a nekk élection boo xam ne dafay leer te ñu ànd ci loolu bi loolu amee assemblée nationale toujours ñëwaat na bind ma bataaxel ni nga xamante ne noonu la ko seen charte waxee ñu tuddee ko règlement intérieur xamal ma ne kat benn groupe parlementaire déposé na beneen loi bu bees proposition de loi la buy bëgg soppi benn article bi nga xam ne mu ngi jëm ci wàllu date élection ñoom assemblée nag bu ñu amee sañ-sañ boobu tam faaw ñu laaj jël bataaxal yëgal président la fay xew bi ma jotee bataaxal bi dajale naa consultation seet président assemblée nationale ñëw na seet si moom ma waxtaan ci ak moom waxtaan ci ak premier ministre waxtaan ci ak président bu haut conseil bu collectivité territoriale waxtaan ci ak président bu conseil économique social et environnemental waxtaan ci ak président bu conseil constitutionnel ndax booy xool ginnaaw cour suprême muy tribunal ñooñu ñooy constitution ñooñu ñooy institution yi nekk ci biir réew mi ginnaaw ba ma waxtaanee ak ñoom nag wax naa assemblée ne dégg naa li ngeen wax jot naa seen bataaxal kon seen liggéey mën ngeen ko continuer ginnaaw nag ñoom assemblée ñu ngi toog jamono ji di saytu ak dugg ci procédure jël naa décret bi nga xam ne moom mooy ajandi décret bi woote woon ne élection bi le 25 la doon décret boobu jël nañ ko tey mu nekk décret bu ñu signé tey ji ci bés bi ngir ajandi ba xam assemblée nationale lan moo fay génnee ginnaaw bu ñu paree seen liggéey li ma ci bëgg a yokk nag mooy mi nekkuloon lu ñu sóoraale newuloon it li ñuy xaar waaye may feddali kàddu ya ma yëkkati woon fii ci seen kanam ci ñetti fan ci weeru juillet at mi ñu génn daaw di xamal leen ne élection bii di ñëw fas yéene wu ma nekk ci candidat loolu dama koy biralaat tey ji te ci gën a taxaw bu loolu weesoo it wala di xamal ne dinaa ubbi jaar bu bees boo xam ne bu lu dul yàgg ngir réew mi ginnaaw jafe-jafe yi ñu dund at yi ñu fexe ba dajale réew mi ci jëm ci élection boo xam ne bu leer lay doon élection boo xam ne tam dinañ ko ubbi ba du am benn xàjjale dinañu waxtaan ci kujje politique bi ba nga xam ne tam lépp li ñu war a wut ngir nu ñuy séparer candidats yi nekk loo xam ne ñëpp dinañ ci ànd loolu dina permettre itam réew mi ñu apaiser ko maanaam indiwaat fi jàmm ju gën a yaatu ba lépp luy jafe-jafe lu jëm ci wàllu jàmm ak ci wàllu ay jafe-jafe ñu dindi ko te lu dialogue bi moo koy def kon loolu waa bëggoon itam xamal leen ne dinaa ko tali fan yi di ñëw ndax lépp lu ma yitte rek mooy Sénégal nekk ci jàmm nekk ci sutura ngir suñu réew mën a jëm kanam maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. Niezaka mihitsy tsy nanapaka niny kabary natao Macky Sall iny zay sy faly ny antony de mba ahazoantsika ny hoe zany ny zava-misy any amin'ny firenena afrikana zay tsy lavitra Madagasikara ary fantatry Madagasikara fa
ny indro kely aloha zany a de ny resaka connexion mialatsiny indrindra fa somary ratsiratsy kely le connexion de mety ho azotsika mety tsy ho azotsika ny zavatra andresahany makisal fa mety mino fa fatatsika ihany zavatra andresahany zany tsy nitapahana mihitsy manko militsy satria mety hitenareo hoe ina koa ny enona an'ity ny endry zareo any Sénégal any zany fa raha tena nampiarina ny zava-misy teto Madagasikara dia afaka nandray lesona ary afaka mba miteny izao tontolo zao ny aminy hoe ohatra ny eton'ny Madagasikara zany sary-piaro tamina olona zay tsy mizaka ny zoam-pirenena ao am'le firenena izany kanefa dia nanao andetrezana hiditra nanao tanteraka fifidianana ohatra ny eton'ny Madagasikara teo am'izao tontolo zao ny hoe tokony mampiseho am'izany hoe firenena tandalana zany ny atao hoe cour constitutionnel ny ACC de tamin'ny voalohany zany de neverina hoe tena manao ny asany tokoa zany le cour constitutionnel tany Sénégal satria ny zavatra hitanjareo tao anatin'ny fanadihadiana de hoe tarabe ny taratasy ny Karim Wade satria tany amin'ny Desambra no napetraka zany nataloha lavitra an'izany tany amin'ny Desambra no efa nametrahana ny tota taratasy taty amin'ny volana Janoary angamby izay 16 na 17 janvier vao navoaka ny journal officiel frantsay ny aminy hoe hafaka satria nangataka ny nanesorana n'lay teratany frantsay azy zany Karim Wade de tam'izany voanikeny ny fanjakana frantsay tamin'ny alalan'ny Gérard Darmanin sy i Gabriel Attal ny tany Frantsa koa moa mbola sahirana tamina metraka n'le prime ministre satria nialy Elisabeth Borne dia mbola nitady prime ministre Emmanuel Macron dia nahita ny Gabriel Attal zany de taorianan'izay de misy mifanapahan-kevitra zay andraisy ny fanjakana frantsay de afaka zany le allégeance ny Karim Wade de ozy ny cour constitutionnel tany Sénégal hoe taraiky be ity fa ny taratasy efa miperaka tany amin'ny volana Desambra tany zay efa manao an'le proclamation dikan'izay tamin'ny fotoana zany nametrahana ny antota taratasy ny nanan-kery raha ohatra ka nisy ny fanesorana izay hoe zoam-pirenena sénégalaise any Karim Wade zay le tantara ozy ny rehetra hoe tena mba mampiatra lalàna ka le cour constitutionnel zany de Sonko ihany koa zany le candidat anankiray tao ambadika zany adevitra zany nisy nahita indray tany hoe misy candidat manana binationalité indray ty fa nafeny le antota taratasy fa nisy nanao fanadihadiana asa izay raha hita amin'ny faly eo le izy fa ao anaty telefona keo le izy de ise zay angamba le izy dia reo indray ny nahita dia raha fantatra miezaka mikariko an'le vaovao tsika asana hoe non garde à vue ve sa inona lay candidat zany am'izao fotoana zao mikorotana liany Sénégal korotana zany de misy apahana candidat vitsivitsy any alefasy le fifidianany de inga Macky Sall zany kizy moa zany tsy filoham-pirenena itsony andray ny toerany eo fa de hoe mikarakara fifidianana zany ny antom-pisiny eo izy raha teo tamin'ny heritaona nanao fanambarana fa hoe tsy anisan'ireo candidat satria saika mbola isisika ihany Macky Sall de anambomboatra ikitikitika lalam-pandrena de ozy izy ny communauté sy ny mpanao politika tamin'ny Sénégal hoe tandremo aza mananao foana fa tsy fahikahitana ny zava-misy eto raha ohatra ka mbola te hiverina ifikitra amin'ny fanjakana fa efa mba vity zay de mikisana tahaka n'le zava-misy tany RDC mihitsiny tamin'ny inga Joseph Kabila efa navita mandat roa Kabila saika iketrika 3e mandat de tsy nanaiky ny any RDC indray moa zany matanjaka be indray misy zarazarana FFKM zay any RDC resaka conférence épiscopale zay le izy mitovitovy any FFKM ihany ny statut any aty amintsika ty fa io écoute enona be mihitsy io any RDC de niembotra zany Joseph Kabila de lany eteny Tshisekedi non Félix Tshisekedi le dadany ray ny ao anaty saiko dadany Félix ny ao anaty saiko tarika mpanohatra be zany tamin'ny Zaira tamin'ny fotoanandro zany Zaira Kinshasa le sahatsika eto dia ny teneniny communauté zany sady misy fiaonandehibe tany Sénégal eo amin'ny force politika rehetra vokatry zay pression rehetrarehetra zay de nanao fanambarana Macky Sall fa tsy atrika fifidianana
ka rehefa nanao fanambarana makisalina fa tsy hiatrika fifidianana de anjara amin'ny makisalina zany mikarakara amin'ny fifidianana tsara de napetra mihitsy fa mba tiany anana stabilité ny firenena elany ary tsy tiany hisorotaka nakirotana any Sénégal zany fa hipetraka tsara anatin'ny hoe tena alternance démocratique tous zay no iainana any Sénégal. Ary ny any koa de mametraka tsara ny hoe transparente, juste, crédible, accepté par tous, zay mba nofinofiny zareo ao anatin'le processus électoral. Ino tsara transparente, juste, crédible, accepté par tous. Zay daholo angeny teto Madagasikara e. Ny anao fifidianana mangarahara, ara-dalàna, azo antoka, ary ekeny rehetra. Ka tsy feno reo fepetreo any Sénégal satria misy zany olona tsy natokana ho candidat no voaray. Misy ihany koa zany fananganana le commission d'enquête parlementaire anadiady fa nisy vaovao voarainy teo anivon'ny parlemanta fa nisy endrika kolokolo tao amin'ilay cour constitutionnelle de mandahan' zany fiampangana azy zany ny cour constitutionnelle any Sénégal. De mitifana koa ny cour suprême de mitabataba ihany koa le direction manao fanadidina anankiray de misavoritaka ny raha de tonga eny an-dalambe de misy ny korotana samy hafa zany. De mivahaolana hita Macky Sall de hoe amoaka décret hampianatra fifidianana aloha amin'ny fotoana tsy fantatra fa aloha tsika hanao dialogue politique ahafahana mikaroka sy ny anohizana ny tiraraha ty. Zay le zavatra nalefantsika teo no enona. De raha miverina te Madagasikara tsika zany de manana problème zany ny ACC en Sénégal. Mihetsika ny solombavambaoka zay mpikambana anivon'ny antenimieram-pirenena ny Sénégal nanangana commission d'enquête parlementaire. De mihetsika ihany koa sapana samy hafa manadiady izay antota taratasy de tadiditsika avy hatrany le adevitra. Io filoham-pirenena io any ange ka tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy fa efa nanary izany tamin'ny 2014 rehefa naka an'le naturalisation de mizaka ny zoam-pirenena frantsay dikany dia tsy malagasy izy, tsy mizaka zoam-pirenena roa hoe malagasy frantsay fa frantsay irery ihany no zoam-pirenena zay ananana. De narahany rehetra maso mihitsy ny fomba nahazo ny certificat de nationalité de nandeha be ny adevitra tamin'izany fotoanandro zany. Tsaroantsika tsara volana septambra 2024. Iza no ame ny tribunal eto Antananarivo zany Antsirabe samy ministry ny fitsarana de mandrakity ny andrano tsy fantatra iza tsara ny tena name le certificat de nationalité satria ino manamarina zany fa tena voapirofo atera-tany malagasy ilay candidat. De adevitra be zany momba n'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. De rehefa leçon ny ACC de ozy ny ACC tsy andraikitray zany fa rehefa tonga eto aminay fotsiny ny antota taratasy dia ny ataonay moa zany rehefa feno ny antota taratasy satria 520 any hoany ny antota taratasy tadiavina andreo pirotsakofidiana. De ajerevanay le izy dia afaka mirotsaka zany. Fa tokony nisy fanadidina de zay na tonga ny rehetra tezitra hoe ary raha antota taratasy osoka zany ny tonga iny anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Ary raha ohatra zany ka tsy voamarina tsara ny fahadiovan'ilay antota taratasy tonga ny aminy de ahoana? De ny azo azy teo ny raharaha. Anko vare afaka manao fanadidina ary mitaky an'le fanadidina ny any Sénégal amin'izao fotoana izao. Zany hoe azo atao any firenena hafa tokony nataontsika ary zany ny adevitra teto amintsika fa maninona moa tsika ny tsy afaka anao fanadidina amin'ireo antota taratasy tonga tany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana alohan'ny anekena izy ireo lay firotsahako fidiana validation ny anaran'izay fanekena zay. De ohatrany nandehandeha ho azy fotsiny le izy de hoe vitavita tany hoany ny antota taratasy ny lay candidat amin'izany fotoanandro zany lay ambara fa vasa tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy. Nandeha ho azy taty anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ilay antota taratasy ary de afaka nyrotsaka izy. Ary na inona hetsika natao le collectif de candidats nylazana ny amin'ny hoe tsy ara-dalàna ny firotsahako fidiany iny Ramose iny sy ny amin'ny hoe misy fivoaran-draharaha taty aoriana
tokony any amorana any fifidianana de tsy nihemitra tam'izany mihitsiny teo anivon'ny cour constitutionnel malagasy fa hoe na hemitra ary io herinandro fotsiny nefa makany am'seza zany hoe herinandro 7 jours fotsiny lay fa nimorana natao fa maninona ny olona ny afaka mandray fanapahan-kevitra le any Sénégal tsy hoe intérim ny ty amitsika mako intérim ny teto intérim ny zara roa ny ray miandraikitra ny resaka sécurité ny ray miandraikitra amin'ny affaire courante eny samy manao ny affaire courante moa ny intérim zany rehefa manao ny intérimaire fa ny resaka administration de gakotsika hoe fa naninona koa raha nisy an'izany tamin'ny voalohany ara tena ampelantanan'le gouvernement collégial de avy eo tampoka teo nisy président sénat pays par intérim de zara roa ndray le izy de ny ACC daholo namoaka an'izany zany hoe le zavatra tena tokony nampiarina teto Madagasikara le zavatra tena tokony diniana teto Madagasikara nanomeza Madagasikara lesina ho an'izay fanjakana tandalana sy fampiaran-dalana izay na ho any miprotsaka na ho any gardien constitution na ho any gouvernement na ho an'ireo mpiarakara fifidianana tokony teto Madagasikara no namelesina ho an'izao tontolo zao ny endriky ny fanajana ny lalàna sy ny demokrasia saingy zao ny teto indray no tena tsy nampiatra sy tsy nanaja izany demokrasia sy ny fanjakana tandalana izany de zay ny antony nahatonga atsika hoe ndao hoe resaka ny zava-misy ny Sénégal io sika afaka mandray fanapahan-kevitra mety isiteny aminy hoe sao de mba imakisala ihany ara ny ao ambadika fanakorotana-javatra be da be io misy fanadidina amy resaka an'izany ihany akorotany baolina de rehefa mikorotana ny baolina de izy ihany aveo no mame solution ny solution de hoe ahemitra ny fifidianana de mamoaka décret ka izy nge mbola eo ny azy nge tsisy intérim fa izy mbola eo mandram-pisin'ny fifidianana filoham-pirenena vaovao dia misy ny famindram-pahefana zay zany vao tsy manana fahefana ntsony makisal tsika zany tsy miditra am'izay calcul politique amy makisal zay fa de zao miemitra aloha ny fifidianana de rehefa miemitra ny fifidianana izy mamoaka an'le décret de mbola mitomboka indray ny embolana ho azy fa mety ho fomba fanaovana politika zany fa ny antsika de hoe ay ve rehefa tena mandeha lavitra amin'ny fanadihadiana dia miasa daholo ny androm-panjakana ohatra ny antenimieram-pirenena manao fanadihadiana amin'ny fanapahan-kevitra ndraisany teo anivony cour constitutionnel tany Sénégal mihetsika koa ny ratsanafa manao fanadihadiana amin'ny fanapahan-kevitra ndraisany zany cour constitutionnel tany Sénégal zany de mitabataba tsy manaiky koa le cour constitutionnel na Sénégal aza mba tena accusenareo zay araky ny lalàna avokoa ny fanapahan-kevitra ny raisinay teto de misavoritaka le baolina zany hoe mety tsy hita teony eo ray na 2 volana na 3 volana le etsika nataony collectif de candidat teto Madagasikara verina eto am'izay tsika anatin'izany adevitra any fa manomboka miatarataratra le izy amy zava-misy any ivelany any ny amin'ny fahamarinany ny adevitra ny amin'ny hoe tena mba misy zavatra mitombona kosa ara-dalàna kosa ary mahasapiaro ny firenena hafa mihitsy zany hoe tsy mizaka ny zoam-pirenena izany no hitatana an'ilay fireneny de mbola manohy ny tolona am'izany fotoana izany eto Madagasikara ny collectif fa tsy ny collectif iriry antsony fa mbola misy ny ARFM zao am'izao fotoana zao na antenimera ny ray aman-dreny sy ny foky eto Madagasikara de izy ireo moa zany nanao fanambarana tamin'ny faran'ny herinandro teo hoe mitoy ny tolona ary amarana ny tolona ny 47 izahay de miantso ny vahoaka rehetra hietsika ao anatin'izany tolona izany ary raha ny fantatra aza moa satria miezaka ny mikaroka vaovao samy hafitsika dia am'ty herinandro ty hiantso vahoaka eny an-tanina renina izy ireo tsy fantatsika moa zany tena fahamarinany aiza ho aiza eny fa zay ny vaovao voaraintsika zany ary tamin'ny fanambarana mpabe masina ataon'izy ireo de nitaky ny fametram-pialana no mpitondra n'izao fotoana izao reto antenimera ny ray aman-dreny sy ny foky eto Madagasikara ireto zany misy manao relais zany lay tolona zay nataony collectif de candidat de miverina any am'le adevitra tamin'izany mivadika ho tolom-bahoaka le izy fa tsy tolon'ny candidat rery ihany de zay zany misy mandray eny an-dalany lay
tolona etrn'le azakazaka io 400 mètres relais zany de misy mandray eny an-dalana le baton misy fotoana iny latsaka fa tsy maintsy manenjika an'iny le atleta mandray an'iny de mameany namana de eo ny kajiana le hoe tonga ara-potoana ary nahatratra an'lay fe-potoana tadiavina lay mpiazakazaka de misy mandray relais zany le tolona le collectif de candidat ho an'ny eto Madagasikara ny adevitra resantsika am'izay dia any am'lay ARFM izy am'izao fotoana zao na anteny mera ny ray aman-dreny sy mifoka eto Madagasikara mbola ezaka motsika ahafantatra ny aminy hoe de inona de makaiza de ahoana ny eritreretin'izy ireo ho hitantsika eo ihany zany vetivety kely misy afatra ato de ho hitantsika eo ihany zay hoe inona no atao zany satria zava-dehibe ny fanambarana zay nambaran'izy ireo ao anatin'izay hetsika lehibe ho famaranana sy fanavotana ny firenena zay araky ny nambaran'izy ireo de arahantsika akaiky ny hetsika zay hoentin'ny ARFM satria maharay ny afatra maro samihafa tsika zay mahazo ny fizaram-baovao fa ho an'ny collectif de candidat de zao hoe tsy fahadosoana raha-tetika ady mihitsy iny hetsika iny ahay fanokafa maso ny zava-misy maneran-tany fa mbola tsy vita nefa satria matanjaka be eo antrehan'lay pression samihafa le fomba fanaovana politika eto Madagasikara misy manana moyen tsy toko tsy foroana koa eto de mampiasa ny rehetrarehetra am'izany moyen zany de sahirana eo anatrehan'izany zany collectif de candidat alohantsika de itsitsika an'izany ny adevitra ary mety misy manana ny fahefany samihafa koa de nampiasa an'izany fahefany zany de sahirana teo anatrehan'izany koa collectif de candidat fa zao nisy hevitra ihany zay voarain'ny olona ary tsy ny teto Madagasikara ihany na ray an'le hevitra fa ny tany velany de nahatsapany aminy hoe mampifo lay fihetsika nanana ny Madagasikara de efa nisy fotoana raha tsaroantsika tany aloha ela be tany nanao étude comparative tsika ny aminy hoe ireto daholo ny lalàna amin'ny fehan'ny resaka zoam-pirenena any amina firenena maro samihafa de mitovy amin'ny article 42 teto Madagasikara ny article tany ivelany tany efa nentsika teto ny tany Comore ny tany Cameroun ny tany Côte d'Ivoire ny tany Sénégal sy ny sisa article 42 izy amin'ny code de nationalité malagasy fa numéro samihafa izy any amin'ny code any amina firenena hafa fa isika de nahatsapa sy nahita ny amin'ny hoe io ary tena misy zavatra goavambe ateraky ty adevitra ny resaka zoam-pirenena ity io ary misy zavatra goavambe ateraky ny fanapahan-kevitra raisiny zay mihevitra fa tompony lalam-pandreona sy ny lalàna io ary fa rehefa tena ahetsika amin'ny fomba nyetsihana azy ny androm-panjakana dia mahavita manome commission d'enquête parlementaire de miantona ny fanapahan-kevitra raisiny fa impiry moa tsy nanangalina ny commission d'enquête parlementaire ho an'ny teto Madagasikara fa dingan'ny sasany fotsiny zany ary nisy fanapahan-kevitra lehibe mihoatra motion de censure ny raisiny solombavam-boaka 5-7 fe fa zao dingan'ny ny mpanatanteraka fotsiny zany présidence sy ny gouvernement dia hitantsika ny efarany zava-misy teto Madagasikara fa ay rehefa tena ampiasaina araky ny tokony izy ny androm-panjakana mahavita zavatra ny firenena hafa i Sénégal nge tsy hoe firenena tsy fantatry Madagasikara fa tena fantany mbola zary fitenenana am'izao fotoana zao le Sénégal nazo baiko inona moa zany rehefa nampandry tany teto Madagasikara tamin'ny fanjanahantany frantsay de antondra miaramila sénégalais izy nentiny nampandry tany teto Madagasikara de reny noho ny baikony satria zana tamin'ny frantsay ihany koa Sénégal de reny noho ny baikony nanao ny exécution rehetrarehetra tamin'ny fomba nampandry tany sy nanam-piretina amin'ny malagasy dikan'izay mifakafantatra ara-tantara Sénégal sy Madagasikara ary marobe ara mbola misy taranaka Sénégal nge eto Madagasikara satria mba nametraka ihany ry zalàna de hoe nampandry tany ara teto fa misy malagasy marobe ihany koa miasa ny Sénégal dikan'izay misy ifandraisana ary ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao le firotsaka tamin'ny 2024 nandalo ary ny inspiré tamin'ilay fomba hitatana ny Macky Sall ny firenena tany Sénégal
tamin'izay programa anasany hoentiny tamin'ny Madagasikara tamin'ny fifidianana 20 sy 20 sy 20. Dikan'izay zany a misy apahany tolona nataon'ny collectif de candidats zany voaray amin'ny vahoaka sénégalaise. Misy apahany tolona nataon'ny collectif de candidats zany sy naoraka tamina presse internationale voaray amin'ny tompona ndraikitra ara-pitsarana sy ny fomba fanaovana politika tany Sénégal dia ampiarin'izy ireo. Ka tsy afaka manao hoe tsy nahavita ary tsy nilaina tamin'ilay etsika souffleur na etsika fotsiny nataon'ny collectif akory. Sy le hoe tsy voavidy vola sy tsy misy atody vakina iray aza. Fa afaka nampiseho modely ihany koa. Fa zao ny fanohizana an'iny ho any amin'ny fandresena sy ny fahombiazana heverin'ny rehetra fa zava-dehibe zany. De miandry izany zany sy ny toy an'izany isika amin'izao fotoana izao. Ny antenimera ny ray aman-dreny sy ny foka eto Madagasikara isika no mihetsika aloha zany hitantsika. Raha mifantatra ara de hoe to misy fandarana zay nataon'izy ireo zany anambaran'izy ireo ny heviny de to hanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ihany koa izy ireo. Zany daholo ny vaovao zay voaraintsika amin'izao fotoana izao. Akaiza sy anao ahoana itoy an'izany hitantsika eo ihany. Inona no efarany hitantsika eo ihany. Fa mandroso moramora isika io. Ary raha ny ainana tamin'ny sabotsy teo de zao mbola hita mangetaeta tolona sy ny anohizana ny tolona lay olom-pirenena. Za tsy teny hoe ny avy amin'ny antokotiko Madagasikara rery ihany satria misy avy amin'ny amina vondrona sy fikambanana sy olon-tsotra teny Amerika Sinina teny Ambohimalaza. Fa avy any amina feona olom-pirenena marobe. Ka varavaratsy ny aloha zany mba nitondra lesona ho hitany taty amina firenena afrikana Madagasikara. Tsy mbola niazakazaka tany Azia na tany Amerika na tany Europe fa aty Afrika. Afaka mandray lesona angekaingana aloha hoe io ary le izy. Da ahoana ny fomba fampiarana azy ety Madagasikara zany. De mba mino tsika ny aminy hoe mba afaka tena mampiatra ny lalàna rovina. Hoy Martin Luther King zay I have a dream. Mba maniry mba manofinofy de mba manofinofy koa zany tsika averintsika le tena hoe mba manofinofy io Luther. E tena mba I have a dream mba tena mampiatra lalàna ny androm-panjakana zay miambina ny lalàna eto Madagasikara. Ny androm-panjakana mpanao lalàna sy mpanaramaso ny asan'ny mpanatanteraka. Ny mpanatanteraka de tsy mihevitra fa izy ny androm-panjakana ka azy daholo ny fanaovan-dalàna sy ny fitsarana. Mba tsy hisavika andraikitra ho an'ny hafa fa tena mpanatanteraka izy ka tena ho ampiarina aminy ny fijery ny mpanaramaso zany asan'ny mpanatanteraka zany de ny mpanao lalàna. Ary mba tsy hanana maimizy na hanao pression etseroa amin'ny fomba fandraisany fanapaha-kevitra na amin'izay rehetra zay mampiatra ny ambarany lalam-pandroenana. Mba manofy an'izany tsika zany. Efa zavatra akiane zany Aki zany. Tamin'ny 91 nataony convention 31 octobre niratifiana teny amin'ny assemblée nationale ho fantatry ny solombavambahoaka fa ho rava izy ireo fa tsy maintsy niratifiana le convention de ravako. Efa aki zany. Fantandr'Andriamatoa Zafy Albert. Paix à son âme. Io fa lasako razana ray aman-dreny be Andriamatoa Zafy Albert. Fa miatra taminy ny empêchement. Solombavamboaka maro anisa ihany zay avy amin'ny Hervelona tamin'izany fotoana androany indrindra raha salama. Nisy SDDM misy avy amin'ny antoko maro no nanaisotra azy. Fa nanaika izy na de ny teny ary hoe ka zany tsy hitako zay hoe faute grave
promulgation sy resaka conseil des ministres ve za mbola nanao madared nijery ny olona ny vahoaka mifampiresaka tamin'ny vahoaka nijery ny fiainan'ireo mpampianatra sy mpianatra any ambanivoly any nijery ny fiainan'ireo ACTD collectivité territoriale décentralisée nijery ny fomba fiasan'ireo fonctionnaire de ozy izy ny tamin'izany ny anteny meram-pirenena io ny ambaran'ny lalàna misy fetrandro no anaovana promulgation tsy maintsy anaovana sony rehefa laninaita ato amin'ny assemblée nationale zany ka rehefa nanaovany ACC ny contrôle de constitutionnalité et conforme amin'ny constitution ity lalàna ty kenao tsy ny promulgué azoko misy conseil des ministres marobe anko adinodino misy fanapahan-kevitra ndraisina tamin'izany ary misy lalàna tokony nampiarina de nanaiky zay le efa aky endriky ny demokrasia daholo zany sy ny fomba fiasa sy ny fomba nandrafetana ny constitution 4e république afaran'iny mba fatatsika mo fa adevitra lehibe no nahatonga ny président Dideratsiraka teo amin'ny fitantanana ny firenena rehefa nanaiky ny vahoaka malagasy ka navotendry ny directoire militaire azy président Dideratsiraka fa hoe ianao ny tatana ny firenena fa tsy maintsy mifampifidy ny ray amintsika reto hoy izy ny directoire militaire de natao fifidianana lany Andriamatoa Dideratsiraka de hoe Andriamatoa Dideratsiraka tsy maintsy ampiarahako am'ty reto fomba hitantanana ny firenena reto ka raha ikeny vahoaka malagasy hito ny hitantanana ny firenena dia manaika de namboarina avy eo lalam-panorenana fanaraka amin'izay rehefa hanovany lalam-panorenana ny 3e république misy ny forum mangeza be nandanina fotoana zany lasa ny 3e république tonga ny président Marc Ravalomanana nisy ny fakakevitra amin'izay hanovana ny andininy vitsivitsy tao anatin'ny lalam-panorenana ohatra alohan'ny natongavan'ny président Marc Ravalomanana nandaniana fotoana ny nandiniana sy hanovana zany lalam-panorenana zany ka misy manampahaizana momba ny lalàna zay nandrindra sy nitarika ny fakakevitra tamin'izany nahafahana namoaka amin'ilay hoe ahoana ny atao état unitaire sa fédéral sa inona de taona nahita ny amina hoe ndonakatsika nao autonomie de province na hoe province autonome manakaikikaiky ny resaka fédéral zany fa tsy manary an'le principe na état unitaire satria misy zavatra tsara azo ny raisina amin'izy roa reo de natao zany de tonga ny président Marc Ravalomanana no atsaraina avokoa zany nalaina ny hevitry ny rehetra rehany koa taty aoriana fa rehefa tonga reto olo reto nanao fanonganam-panjakana nandaniam-bola be ny nanaovana conférence nationale teny amin'ny CCI Vato lay trano nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana ivoriana anaovana fivoriana iraisam-pirenena de nandaniana fotoana nakana ny hevitry ny vahoaka teny ary natsangana ny cour constitution conseil consultatif constitutionnel tamin'izany fotoana androany de lehibe ny ACC amin'izao fotoana zao tao anatiny zany conseil consultatif constitutionnel zany raha tsy diso ny fitadidiako eny to zay mihitsy aza fa zao samy tenitsika ny amin'ny tena voaja ve afa-po amin'ny fanarahana ny lalam-panorenana ve ilay nandrafitra ny lalam-panorenana sy ilay mpampiatra ny lalam-panorenana petraka amin'ny fanontaniana raha io resaka gouverneur io fotsiny zay tsy mifanaraka ny lalam-panorenana ary raha iverenantsika ny fanapahana navoaka ny ACC tamin'izany fanapahan-kevitra zay zavatra tokony nandalo fotsiny ihany ny resaka gouverneur ary tokony heverina ny eritreretina ny fampianana ny lalam-panorenana dia lasa raikitra amin'izao fotoana izao tena haritra angamba efa ndray fahadimy taona ny fanendrena ny gouverneur teto Madagasikara zay tsy zany ny ambara ny lalam-panorenana fa chef de région ary fifidianana ny natao amin'le chef de région de misy ny conseil régional na mpanolo-tsaina isaparitra
fanodinganina fotsiny am'izao nasiana gouverneur de lay fitsarana avy momba lalam-pandrenona teo aloha nandamindamy masina naika le tateoriana vao maika tsy miteny nefa nafantatra tsara am'izany lalam-pandrenana zany de maro be fatsa zany fotsiny ny adevitra momba ny lalam-pandrenana de sarotra be amin'ny Madagasikara ve mba tena mba mitondra ho modely ny amin'ny hoe izahay fa nanana zavatra aky efa tany amin'ny 75-76 tany hoany tany amin'ny 89-90 tany amin'ny 92-95 efa mba nisy aky hoe ahoana rehefa mampiatra lalàna ka io nambarany texte tsy azo edikevitra de miongana ianaoko raha oarina ny zava-misy am'izao fotoana zao raha raisina fa fahatsonana nataon'ny président zafy tam'izany fotoana andrano raha raisina ho iaho zay mbola edikevitra zany fa saingy zao zany ny ambaran'ny lalam-pandrenana de nampiarina fa raha raisina am' zava-misy am'izao fotoana zao efa tsy fakahitana ny fanitsahana sy tsy fanajana zany lalam-pandrenana zany saingy zao zay le nitenentsika raha tena omena asina lay androm-panjakana mpanao lalàna de afaka nampiatra ny nambarany lalam-pandrenana izy de afa zavatra mitranga zany teo anivony ny anteny meram-pirenena de hita tao anatin'ny fanapahan-kevitra ndraisiny hoe ahoana ny atao raha ohatra ka misy olona zay mandingana an'izany neutralité politique de l'administration zany ambaran'ny article 39 ny constitution izy zany nefa voaja ve zany teto Madagasikara ina no nampiarina raha ohatra ka renjahatra nitranga tamina gouverneur reny maro be raha tsy ilazitsika afatry ny fifidianana koa ny anteny meran-doolona tsy mifanaraka mihitsy amina collège électoraux reo nasaina ny fidy fifidianana lo olona rotona lasa angam'izay raha sy diso fa de nandeha fotsiny am'izao de zay mba niteny tam'izany saroko mba niteny ihany ny ASVM tariangarivo rakoto vao fa tsy nenona de nataony reto zay olo reto zay mahafinaritra azy de mba manofo zany tsika ny aminy hoe mba tsy hompitarika ny tolona ho hitan'izao tontolo zao fotsiny tsika de mba miteny fotsiny tsika hoe ohatrany io le zavatra nataony tany Madagasikara satria rehefa meno an'ilay vaovao na any amin'ny RFI na any amin'ny France 24 na TV5 Monde na CNN na ny telefona zay raisin'ny Roane Gomez ao amin'ny RFI de misy ny teny hoe ohatrany mihitsy ilay tolona tamin'ny Madagasikara fa tsy nahavita na natateraka an'le tolona ny hatramin'ny farany lay vahoaka malagasy fa mafy be ny fampitahorana sy ny antso-jay natao tamin'ilay candidat sy ny vahoaka malagasy zany hoe au moins aloha tsaroan'ny olona fa nisy hevitra marina teto ny joroana fa ny adevitra ny aminy hoe tsy tateraka sy ny aminy hoe misy olona mafy be sy ny sisa teo mbola sokafana amin'ny endriny hafa indray zany raha ilainy fa farafaratsiny aloha mba voaraindretra ny aminy hoe nisy tolona natao kay tamin'ny Madagasikara tany ka zany tolona natao tamin'ny Madagasikara zany de mba nitondra sy nanokatra ny fomba fijeriny zao tontolo zao hoe ajao ny lalàna mitandrema tsara ary tsy misangy lalam-pandrenana sy ny lalàna rehefa misy olona hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena zay angeno ny tadiavina teto tsisy fakahalana endrika olona teto tsisy tsy fitiavana fiavian'olona na fananan'olona na fiainan'olona manokana fa fampanajana ny lalàna zay ny adivana teto hoe tia ny lalàna tia ny voasoratra ahoana no ampanajana ny ty ka raha hiteny zany hoe tsy netiny nataonareo tsy tafavoakinareo izay zao ny eto de zao ny tantara foana no mitsara ka na de vita aza le zava-misy teto Madagasikara tamin'iny endriny iny no afanganina lay investiture afanganina le fananganana gouvernemanta teto Madagasikara tamin'ny volana desambra sy volana janoary teo fa tsy afaka ao ambava ny vaovao sy ny sehatra resam-pirenena ny amin'ny tolona
zay verina fa marina sy ara-dalàna nataony ny collectif de candidats sy mivoaka malagasy mipetraka ho raky tsara reny de mino zany rehetra fa mbola itoy ary anisan'ny fomba fanohizana azy amin'ny androny roa lay ny ambarany ray aman-dreny am'izao fotoana izao avy amin'ny foky eto Madagasikara ary anisan'ny hanohizana azy amin'ny fomba anankiray ihany koa endriky ny demokrasia ihany koa lay fieritrehana fifidianana zay hijoroany ny collectif de candidats indrindra ny antokotiko Madagasikara zay maneho fahavononana fa hiatrika ny tolona amin'ny alalany fifidianana ihany koa tolona daholo zany satria hiditra ao anatin'le système hiditra ao anatin'lay antenimieram-pirenena akany ny andraikitry le maro anisa ary ampiatra ny voalaza ny lalàna sy ny lalam-pandroenana donc tsisy very daholo zany ny ezaka rehetra zay natao tany aloha fa ho ampiarina amin'ny fotoana rehetra zay ahafahana mampiatra azy sy eo an-tanana lay fijoroana sy le fahafahana sy le fahefana rehefa eo an-tanana le fijoroana sy ny fahafahana sy ny fahefana de tsisy very daholo zany fa ho tonga fandresena anirina kely ihany de nandraikitry ny olom-pirenena hoy isika rehefa miresaka niaraka ny député Géry Randriambolaina teo tsika de hoy isika hoe ndao aloha malalaka amin'ny fotoana hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo volana febroary ndao aloha re olona soratiny anarantsika amariny ny anarantsika jerevo ny manodidina antsika hoe iza ny olona tsy tokony ao kanefa lasa ao sy ny sisa zava-dehibe ny fahafahana miatrika sy manohy izany fa raha mbola misy ny farany indray matomarika ravalomana zay de tsy foana ny fanantenana ary to tahaky ny efa manantona amin'izany le zava-misy am'izao fotoana zao tsika tsy miresaka ny zava-misy ara-tsosialy sy ara-ekônomika ny amin'ny hoe tena misy fahampitena sy fahatsompanantenana be sady vao manomboka le mandaa faharoa satria zany moa efa niainana foana hatramin'izay efa miaina amina endrika skandala hafahafa le firenena vary simbe vary loe sy andraikitra samihafa zay hiaina ny firenena am'izao fotoana zao sy vaovao samihafa miparitaka to amin'ny firenena am'izao fotoana zao fa hoy isika hoe efa niainany zany tamin'ny mandaa voalohany le fitondram-panjakana dikan'izany tsy hitanisan'izany matetika akory ny atao fa ny ampahafantatra amin'ny sainy voaka malagasy ao anatin'ny fony voaka malagasy mba ho voarainy tsara ny amina hoe tena afaka manova zavatra ka izy ireo fa ny zavatra tokony natao ny vahoaka malagasy nataon'ny firenena hafa nataon'ny firenena hafa nge ny zavatra tokony nataon'ny vahoaka malagasy navita nanao collectif de candidats ny tany Comore navita nanohatra ihany koa na mbola adevitra ary am'izao fotoana zao le premier tour ny Azalia Soumani le filohan'ny Grande Comore zany zava-misy zany ka tsy hoe tsy naomby akoriny na hoe tsy voaray akoriny fa zao amin'ny fotoana sy amin'ny planin'Andriamanitra ary mila mahay manaiky izany ihany koa ny rehetra dia tsy maintsy isy fahombiazana avoakan'izany ambarantsika izany marambaranantsika ny adevitra satria efa nitra vitsika de farina ny fotoanantsika tena akasitrana satria ianareo ato de tena mandefa mesazy de miantso de mampita karazam-bavao aty aminay tsy afaka miteny an'le vavao alefanareo ako raha tsy vita le recoupement sy fanamariana samihafa moa zany fanamariam-bavao moa zany le recoupement so tsika miteniteny foana de manahirana zany indrindrandrindra amina tontolo ny aina manjery tahaka izao fa iezaka namarina vavao alefatsika fa ny antsonareo kosa tompoko ankidinapiny na ny tsara tanany zany ny amina resaka tsy fandripahalemana ny Njorobe any Akazo be ary eo zao ianareo ny Andramasina de tena tabataba mihitsy ny amin'ny hoe tena malahelo zahay ratsy ny lalana tena sahirany zahay amin'ny fahamoahana ny vokatra sy ny sisa iza mba hiay anay be tabe ny vaovao zay alefanareo dia tsika aloha tsy maintsy mifankahery ary amin'ny anjara tandrifony tsirairay
de tokony foana misy zavatra hijoroana fa tsy hoe ifampitsetsetra de hitaraina lavo zao fa tsara ihany raha ohatra ka misy fandraisana andraikitra zay tandrifyantsika zany zava-dehibe ny fahafahana maka izany andraikitra izany ka anisan' zany ny mba hitondrana nireny anjara brika atolotsika reny tahaka ny tamin'ny Ararivo zao de mitondra ny anjara brika ny antokotiko Madagasikara tao ampasamana tongotra tao tahaka ny any Fianaratsoa tahaka ny any Sambava sy any amin'ny retoerina marobe dia tsy miemitra mijoratra any ary manoloana n'ireo lalatsarotra zay diavin'le firenena de mijoratra any le antokotiko Madagasikara amin'ny antoko zay fa amin'ny andraikitry ny fikambanana sy olom-pirenena zay tandrify azy anjarantsika mahita zay tandrify atsika zany fa tsy maintsy ho raisy ny vaoko zava-dehibe foana reny zavatra atolotsika ireny ka mety tamin'ny omaly izy na tamin'ny herinandro izy na tamin'ny ray volana na tamin'ny heritaona izy no hafahafa tamin'ny olona ny fandraisana an'le hevitra fa am'izao fotoana zao manomboka mazava ary manomboka iainana sy resan'izao tontolo zao le hevitra ary manomboka mifantsika ao an-tsainy voaka malagasy hoe rary ny sitsiny tokoa kay raha ny tokony nietsika zay fa zao kay le zavatra mahazo anay de efa mba manomboka le izy am'izao fotoana zao rehefa mieno ny feo marobe sika iny anelakelatrany sy any amin'ny karite rehetrarehetra any ny aminy hoe manomboka voaray le antom-pijoroana de hijoroa zany resao zany mivondrona am'izany fa zay ny ahafahana mahazo fandraisena de ny fananana firaisan-kina lehibe ho amin'ny olom-pirenena sy ny tsirairay zay mivondrona moa zany ao anatin'izay hoe tena isam-batany rehetra mihitsy no mivondrona ho tonga ho fokon'olona ankezabe manatanteraka tolona eny anivon'ny fiarahamonina zay misy azy ka mizary io na tolona amin'ny alalan'ny fifidianana io na tolona amin'ny alalan'ny reo sitinina na mety fanehoan-kevitra eny anivon'ny tambatsotra na fanehoan-kevitra eny anivony reny serasera samy hafa reny anjarany rehetra mahita izany entintsika izany fanazavana sy fanamarinana faran'izany satria everitsika io sika fa mba tsy hiriritra ny demokrasia any Senegal sika fa mba mieritreritra kosa ny aminy hoe azo nampiarina teto Madagasikara kay ny tolona zay matomatesany sy ny jolonindreo collectif de candidats ho an'ny taranaka sy ho an'ny tanindrazana makasitraka anao zay nanaraka ity fandaran'ity makasitraka namana teknisianina mpiara-miasa rehetra misaotra ny député Géry Landremolaina niaraka tamintsika teo misaotra ihany koa anareo zay manaraka izany eto aterina sy any ampitan-dranomasina ny famerenana ny fandarantsika raha alina amin'ny MBS misy ihany koa ho amin'ireo fahitalavitra zany zay miaraka amintsika ny MBS ny mpiara-miasa anivon'ny radio Mada de saorantsika itenako mamy fotoanantsika indray raha-pitso talata fa 9 ny volana febroary 2024 makasitraka tompoko